Tokolasy tongovavy miarabantsika rehetra indray nahatratra zao andro vaovao izao alarobia 25 Jolay 2024 ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny radio Madasy ny MBS ny fahitalavitra MBS ny MBS radio zany. Ity fandarana ity moa zany ankoatran'ireo hainao manjery ireo izay nitononona teo dia afaka rahanao ihany koa amin'ny YouTube sy ny izay ahafahantsika manaraka zany ny Facebook fa reny moa zany amin'ny resaka connexion sy ny rehetrarehetra dia izay fomba izay no ahafahana manaraka azy ka dia miasa mafy ny teknisianina ety amin'ny Foibe sy ny any amin'ny faritra rehetra any mba ahafahantsika menakavy manaraka ny fandarana izany. Ianao dia isaorana be dia be amin'ny fandavatena amin'ny fanarahana izay fandarana izay satria azonay atoka mihitsy fa noho ny fitiavanao ny tanindrazana no anarahanao ny miara-manonja ny eto amin'ny MBS ny radio Mada zany ka dia isaorana mitafotafo isika menakavy manaraka ny fandarana. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa ny fisaorana an'ilay nahary satria teo ny fitantanany sy ny fitahiny araka ny efa ambarantsika ombenombeny fa izany fitantanana sy ny fitahiana izany no mahatonga antsika velona tra-pamonjena ka dia afaka mitafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'ity fandarana ity. Ankoatran'ny izay moa zany ny fandehan'ny fandarantsika eto dia eo ny famakafakana fitondrana lohahevitra izay notsongaina tao anatin'ny maro, eo ihany koa ny mpisehatra efa hitao kaiky eto zao Andriamatoa Ramoto Arsona aleloia alarobia ny andro dia eto izy omalimo efa teto ihany koa izy sa mbola misy tohany ny resaka omalitsika somary nifatika tany amin'ny resaka politika ny akon'ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina teny Avoloa nanoloana ny mpanao gazety anankitelo sy nanoloana ny mpitehaka nameno trano dia reny aloha zany mbola resaka be eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao satria tena tsorina mihitsy fa zavatra mifanipaka amin'ny izay heverin'ny rehetra fa tokony ho izy no nambara izany ohatra fotsiny hoe resaka bilan dia miteny zany ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe tsara ny bilan ary amin'ity fotoana ity isika dia somary hifatika kokoa any amin'ny resaka toe-karena satria io ny ain'ny firenena ain'ny firenena ny toe-karena rehefa ratsy ny toe-karena dia tsy mandeha mihitsy ny any amin'ny sosialy. Tsara ny toe-karena dia mety ny any amin'ny sosialy zany dia mba ho resahantsika satria tamin'ireny fanazavana no eton'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady reny dia laza mihitsy izy apahabe maso fa diso ny taremarika navoaka ny mpanao gazety izany. Mpanao gazety gasikara moa no niteny taremarika dia nitsiny ny filoham-pirenena hoe diso ny taremarika izay menao fa reto ny marina. Zany rehetrarehetra zany rehefa tena tsongolohana jerena hoe inona ny dikan'izany fitenenan'izany dia ankoatran'ny hoe fiheverana hoe diso ny taremarika avoaka amin'ny mpanao gazety dia misy azo lazaina ihany koa hoe tena mpanao gazety malagasy zany tsy mahay. Mpanao gazety sy malagasy zany miteniteny foana. Mpanao gazety malagasy zany miteny taremarika tsy vao marina. Zay ny dikan'ny teny Ngiahy Andry Rajoelina hoe diso ny taremarika teneninao ka gasikara no niteneniny tamin'iny. Fa ny mpanao gazety malagasy rehetra tompoko dia hiatrekany reny fitenenana ireny. Taizany source nahitanao azy sy ny sisa lasa tao ankety ilay mpanao gazety manoloana ny vahoaka malagasy ary zay ve zany no nitondrana an'ireny manambony nahitra be dia be ireny hoe hanao pression morale ny mpanao gazety izay teo sy nitondrana an'ireny mpitehaka ireny tangalamena avy any amin'ny faritra any nakariny nankaty ary nandoavana frais reny fa tsy tonga ho azy teo tsy maintsy mena sakafo reny amin'inona amin'ny hoe mba hoe hanao hoe pression ve ny mpanao gazety sy zay hoe fandehan'ny fantahiana rehetrarehetra teo ka mety hoe atahotra le mpanao gazety na mety hoe angovotra na ohatran'izany tsy hany mihitsy le avipetrana ka tiatsika ho tenenina zany aty am-piandohana dia ny hoe ny taremarika tompoko raha resaka toe-karem-pirenena dia saripady
saripady io ka tsy hoe zay taremarika tiany ny fitondrana sy zay taremarika mapetipety amin'ny fitondrana ndeha avoaka fa na mety io na tsy mety io a de ny taremarika ary raha hoe sehatra raisam-pirenena zany banky raisam-pirenena zany satria resaka hoe source banque mondiale za mantsy ny tenenina tao hoe source banque mondiale sisy ohatran'ny lasa hoe gesta zany le hoe fahaizana mikirakira ny atotanisa na ny taremarika de hoe disony ianareo fa ny anay marina tsy mbola naheno fitenenana ohatran'izany mihitsy aloha isika menakavy raha tamin'ireo filoham-pirenena ny fandimby teo alohany Andry Rajoelina hoe nanoloana ny mpanao gazety hoe diso zany fa zao zany raha ohatra ianao mieritreritra hoe manana ny fahamarinana de eto ny fanazavanao de anjarany vahoaka malagasy no mitsara hoe mitombony zany na tsy mitombony zany izay le izy fa le tonga de manitsy zany masom-bahoaka hoe diso de midika zany fa hoe tsy mahay nareo tsy mahay ny asanareo nareo io mantsy mbola sitsika fanazavana kely eto amin'ny hoe ahoana moa ny fomba ataon'ny mpanao gazety zany amin'ny reny resaka totanisandreny indrindraindrindra ny mpanao gazety eo amin'ny resaka mikirakira ny toe-karena misy mantsy ny hoe journaliste économique, journaliste sportif, journaliste socialy, journaliste ny amin'ny resaka fait divers na trangam-piarahamonina sy ohatran'izany fa misy indray journaliste généraliste dia misy sokajokajy ohatran'izay le izy ka ho an'ny mpanao gazety mpikirakira toe-karena mahay an'izany tsara fa tsy ampianarina an'izany ary nianatra amin'ny mpanao gazety indrindraindrindra hoe amin'ny sehatra avoleta zany fa everiny sasany zany fa hoe everiny mpitondra fa hoe tsy mainareo fa zavatra diso no ahelinareo amin'ny vahoaka malagasy diso ve ny fijerena io mantsy mbola jerentsika hoe ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana zao raha amin'ny ankapobeny ary raha tsy resaka taremarika indray tsika fa makarariny sasany mantsy ny taremarika de ahoana samy laza ve ny rehetrarehetra zany fa hoe tena mety zao raha resaka hoe tena fiainana andavanandro fotsiny de tsika no mamaly fa tena miletika ny firenena miarabanao Andriamatora Motarsona alleluia ndao ary sa tsisy miarabanao Rina miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja rehetra na ny any ampitan-dranomasina na ny eto amin'ny firenena miaraba ireto mpiara-miasa mpikirakira ato amin'ny mpanao tsy lazaina ato amin'ny MBS sy ny radio Mada zay mitantana ny fandefasana fampitana izao fandarana miara-manonja izao io mpanabebe kokoa amin'ny resaka toe-karena ny resaka ho ataotsika amin'ity andro an'io ity raha malitsika tena fantoka tamin'ny resaka politika de efa nambarany Rina teo mihitsy moa zany mpanao gazety Rina ny alahelo ny mpanao gazety am'le traitement-na mpanao gazety ataony nga Andry Nirina Rajoelina tam'le fandaharana izy no mifidy an'ireny fa zao raha fahavoria nge fanamariako fotsiny amin'le commentaire am'izay zao nge Rina mahagaga am'lizy raha fahavory ny mpanao gazety ny fitondram-panjakana maninona moa ny TRNM sy ny TVM nampiasaina teo na metraka fanontaniana teo le mpanao gazety mety tsy etiko io le mpanao gazety satria raha vao manenjana amin'ny fanontaniana izy de tena tonga de efa mivoaka amin'ny varavarana de lasa manahirana ka ny tenin'ny alahelo ny tsy zaka ny mpanao gazety ohatra ny Rina sy ny namany le zavatra ny tranga zay no natonga azy anao an'iny fanambarana iny fa dia anoy am'le resaka nataon'ny filoha Rajoelina tamin'ny lahaditsika tamin'ny famarana ny mora iny raha tadidinao dozy hoe ty ny tsaiko romanina toko 17 dia de misaotra azy aloha nampatsiahany iny fa ny azy iny no andiny tsoratra masina metimety aminy le hoe voafidin'Andriamanitra fa tsy tongatonga fotsiny ny olona tantana ny firenena ohatran'ireny ka de tokony tsy ho kitikitihana zany fa Andriamanitra ihany mitantana azy io marina zany de zao marina iny mety aminy fa zao azadino Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina
fa ny tena fototra rehefa mamaky soratra masina ianao de misy an'le fitenenana hoe sola scripturary iny soratra masina ihany tsy mivily am'izay ary ny soratra masina manao hoe tiavany tompo andriamanitra ao aza mandainga aza mangalatra aza mijangajanga aza mamon'olona fitapitra ahoana moa reny ny soratra masina de reny no ekena tsy hoe hitory-teny akory no atao eto fa mba manamarika fotsiny dia ny anasoany vahoaka ny fidianana ny tompo anao araky ny andiny soratra masina ny fidinao iny de tokony hozay tokoa no atao eto arytsika ahoana ara ty resaka toekareny ty teny fotsiny inona ny zavatra tena tiako tenenina tena tsy misevary za mantsy ny teny aminareo foana teto hoe mampitahany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana Marika de sahala mampitaha sambo sy zahatra ozy ianao zahatra tsy lakana fa zahatra le atambatambatra meko ary ty ohatra ty ny teny tamy lahady Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina inona moa za ataotsika zany hoe président Andry Nirina Rajoelina sa Andry Nirina Rajoelina fotsiny fizy mantsy vazaha zay ny tena manavivi zany le miteny hoe présidentko vazaha ve ny tokony ho président de lasa ndraindray miteny hoe Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ohatr'izay fa tsy misy ananina an'izay ngamba fa raha politicianna dia zay mihitsy ny fiteny tonga de tenena ohatra tonga de hoe Macron Joe Biden amma politicianna hoe on public fa raha miresaka hoe protocole na arifenitra iny zany tsy maintsy tenena ny titre zay le titre an'le olona zay zany fanamariana kely na io politicianna na io sahay mpanao gazety na io ny artiste de tonga de afaka tenenina amin'ny anarany amin'ny publika anay zany fa tsy fiteny zany hoe ramatoa atsaina popy na hoe ramatoa atsaina bodo tsy fiteny zany amin'ny artiste fa tonga de hoe bodo popy iarira tsy bazafy ibesa itsakatiana de ohatr'izay koa mpanao gazety rana rina rabe manjara miara zao fa raha ohatra izy hoe resaka hoe protocole hoe amin'ny resaka arifenitra de iny tsy maintsy tenenina ny titre hoetin'le olona misaotra ny rina nametraka an'izay tsara fa na izanona tsy zany ange na miteny hoe Andry Nirina mpanoratra ihany ko tonga de tononona amin'ny anarany tsy fiteny zany hoe Andriamatoa Ajaina Rado na hoe havana ramanatoanina fa tonga de tenena hoe ny havana ramanatoanina Rado i Zanarivony sy ohatr'izay mariny zany misaotra ny rina na men'izay précision zay ka tsy tokony misy hotesitra zany hoe mamingavinga olona nareo arakarany io zay nahoana koa nge tsika na miteny an'izany ary hoe indraindray atao hoe Andry Nirina Rajoelina fotsiny anarany moa zay na hoe ny président Rajoelina tsy mifanaja foana na ahoana zay ny nampianarina ny tena zay ny sotoavina lalain'ny tena de ataon'izay ka eto amin'le fanoarana le hoe zahatra sambo omeko anareo ty ohatra ty ahitanareo tena tsy misy avaratra tokoa ny zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga ny teny nga Andry Nirina Rajoelina tamy lahady hoe rehefa nanyteneniny reto mpanao gazety izy hoe ahoany ty héros efa 5,000 ariary ty valiteniny za tsy manome précision l'izy fa de hoe io raha tsy mifahaizanay tonga ray alina io inona ny dikan'izay aloha eo alohatsika inona ny finosin'izay teniny zay zany hoe manambara mazava izy fa noho ny fahaizany izy no miteny izy no miteny noho ny fahaizany de tsy tonga ray alina le izy fa zao anefa ho hita eto ale hoe tsy misy avaratra ny zavatra ny teneniny président Marika Ravalomanana tamy Taria Magro tamy 1er juillet de zao hoe tsy maintsy averitsika amy tany fahiny tamy tany kaiky ny taona 2024 io sandam-boly io zany hoe any 320 ny euro aray fa ny dolara tany ho any amy 700 sy arivo latsaky ny 2,000 ny dolara ozy ny filora Valomanana hoe ho averina azonareo tsara teneny manokana mihitsy io resaka lanjam-boly ho averina
amin'ny lanjam-bola taloha fa tsy zakany malagasy tsony zao reto jerevo nyfahantrano reto vaoaka malagasy tsipona zordir zara fa mihinan-kanina ndray andro isan'andro raha intelo taloha zao indray mandeha isan'andro satria ambany be le lanjam-bola malagasy iny raha ho hitariny iny natapak'andro arange afaka resahana foana zany hoe fa inona ny tena mety mantony mahatonga an'izany zay izy hoany tena hoe noho ny fahaizany fa ty amin'ny olo ty amin'ny voaka malagasy izy hoe tsy fahaizana matoa io a miendanja ny ariary tena zay fotsiny zao aloha zao kory rinona ny tiako tenenina i président Ravalo manana ny teneny iny za manokana rina de ny teny hoe enjany zany programme zany enjany zany manao an'izay ary defi mihitsy tena enja manoloana ny fiainam-pirenena am'izao samy teny fa raha misy pilatsaka filoha-pirenena 5 eo tsy haiko rongamba ny mahasamy teneny zany ary ny filoha Andrinirina Rajoelina moa raha miteny tsy ho tonga telo arivo akory zavatra io zay ny azo ny fomba hitenena tsy ho tonga 3 arivo tsy hoe 3 arivo moa zany 5 arivo sy ray alina tsy ho tonga 5 arivo sy ray alina io fa noho ny fahaizanay de mety mijanona ohatra hoe 700 sy 5 arivo ohatra zany azy zay no anaovako anareo tena zavatra tsy misy avaratra le mitranga eto amin'ny firenena le fampitahana azy mirahalahy mianaka zany hoe efa samy mitondra firenena nga Rajoelina moa efa nitondra teteza mita hatramin'ny 3.4 arivo de nanomboka tamin'ny 7.4 arivo zany hoe efa mba manana traikefa tsy mahita tsy takatra ny eritreriny mihitsy ny vision hoe mba hahatonga an'izay mba hitsonjovana an'le fiainan'le vahoaka ange satria zao ange ny tena marina ho hitatsika te azavaiko mahatonga iteny am'izany am'ty lanjam-boly ty fa zao ange raha mividy eny atsena ianao hoe atsasany tsy atsasany ange io enamenanao io noho ny anto satria le mpivariko ena mahazaka hoe raha vo ampakarina vidiny tiany ty de tsisy za zao tena le fiainana vi quotidien fiainana isanandro zany noho le lanjam-bola noho le lanjam-bola dia ataony ohatra hoe raha 500 gramma vidinao atsasany zany de mety ho lasa 400 gramma io fa ny vidiny tsy miova vidiny zany eo ihany fa le lanjany mena zany hoe niakatra le vidikena de miadiny any an-trano am'izay io fotsiny ve nentinao ka io no raikitra le zako tamin'ny fahatanorana nanao contrôleur de prix fa tam'zany amarinina daholo io balance ampiasain'ny mpivaroka eny eny an-tsena io amarinina hoe aiza ny aninareo fanamarinana nyty balance sy ny vato mizananareo ty fa zao no ny antony maro samy hafa sady tsy nisy tsony moa le fanaraha-maso fa miakatra be le vidim-piainana ny vidiny ny vidiny ohatrany hoe eo ihany hoe 5 arivo sy ray alina ny kilao fa ny lanjany miena noho izany miakatra le vidin-javatra fa tsy mijanona am'le taloha fa nola izay nolay lanjam-bola midina inona moa zany ny tena mahatonga nyty lanjam-bola ty midina ryrina mamaritra n'le izy ange aloha zany de okazave misy moa miteny hoe mibalansa commercialtsika tongilana loatra aty amin'ny fanafarana amy be debe fa mifanondranana tsy de misy loatra ka iny le firafitra le toekarena malagasy mihitsy fitrandrahana rena-kibony tany tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany nefa no anisan'ny hoe varotra tena lehibe mandeha tsy mandeha araka zay toko voly fanondrana hoe ny vanille ny produit de rente zany hoe ny kafe ny girofle vanille cacao zany tsy de nandeha araky ny izy vanille aramozy ry zareo hoe any atoerana hoe lasa mitovy vidy amin'ny haricot-vert zany angeriny de zao ity lanjam-bola mandeha ny toekarena nefa vanille mbola mora noho ny haricot-vert zany itsika nefa ny premier producteur mondial
zany hoe tsika ny tena mifampiraharaha am'reto mpanjifa vanilona eran-tany ary afaka nampifilafila mihitsy tsika tamin'ny fotoanandrany amin'ny resaka vidiny teo amin'ny sehetrareza-pire zao tsika mandady ka zao zay le izy maninona zay mahatonga aloha hoe mitongilana be le balance commercial fa misy ny hoe balance de paiement zay ny tena zava-dehibe ao anatin'ity anisan'ny mamaritra nyity lanjam-boly ity fa le balance commercial misy ange ny importation ary misy ny exportation fa misy ny importation exportation amin'ny fomba hita maso hoe iny ianao nanondrana vokatra dia verina ny vidiny totona any amin'ny banky dia atakalinao de ohatr'izay ao amin'ny banque centrale sy ny etsetra de zay fa misy ny exportation invisible ary zay ny tena anisany raha ohatra ka nandroso le firenena zay ny tena zava-dehibe satria maninona hitan'rina le olona le hoe zaza malagasy any an-dafy reo ange mandefa vola ho an'ny ray aman-dreny nisam-bolana ary tsy hoe kely ny alefan'ireo rehefa mitambatra raha hoe misy gasy 100 000 ohatra fotsiny zany ohatra zany raha misy gasy 100 000 any na mandefa 10 euro na 20 50 100 euro makaty zay le exportation invisible ary de misy koa le eto am'le hoe zone France sy ny etsetra mbola any anatin'le exportation invisible satria qualifiena hoe payena en euro na en dollar karaha man'izy ireny zay dia zay rehetrarehetra zay no mitambatra ny tsy mandeha am'izay laoniny dia totongana be le balance de paiement antsika tsy de zao ny IDE zany anisan'ny hoe singa lehibe ao anatin'le izy investissement direct étranger zahatra mitranga rina io mantsy tena mpampiasa vola le hoe manangana zone France na manao projet minier zay ny tena goavana ao anatin'io IDE io zahatra mitranga nefa no ny antony maro samihafa tenenina ihany le antony satria tsisy mahatoky an'io fanjakana io zay angerina ny tena zay miteny fotsiny le filoham-pirenena hoe ka zao no atao tsisy mahatoky azy de tsy misy olona tonga mampiasa vola eto Madagasikara satria maninona ao anatin'ny sehitriny hoe singa mamaritra ny toe-karena ngeny hoe toe-tsaina fa tsy tonga de le hoe resaka vola sy ny anina foana ny toe-tsaina nampianarina atsika tamintsika classe de seconde classe de première de zao hoe ny infrastructure foto-drafitrasany mamaritra ny superstructure ny fomba fisainana sy ny fomba fieritreretana ka zao rehefa tribunal tsy manao ny asany tsy marina fanjakana tsy tandalana no eto dia nitoetsaina terak'izay de samy mangalangalatra daoly samy manao kolokolo daholy ny olona mpamatsy vola nefa ny kolokolo no alan'indrindra satria rehefa manao kajy izy manao an'le tetikasa de manao kajy hoe zao zany ny vola ilaina anaovana nyity tetikasa ity fa rehefa miditra le kolokolo diso daholy io calcul io satria le kolokolo tsy tafiditra ao anatiny de zany tsy misy mahatoky an'io fitondrana io ny olona ary dia mihitsoka tsy misy eo am'le IDE de zay mahatonga an'le balance de paiement antsika ho tena sahirana be totongana le vola zay ka le hoe ahoana ny tenen'ny filora valomanana hoe ho ampiakariny io sandam-bola malagasy io averina tena ezaka bary za aloha tena manaiky anao président fa enjana be zany vina apetraka ao zany défi mihitsy le izy tena hoe défi mihitsy tena rina nahitan'le vocabulaire hoe tena zay mihitsy tena défi fa raha vitany hoe roa taona telo taona zay tena misalut vitan'zany izy ndray aloha toetrany ny toetrany zao hoe tsy mba manao zavatra ohatr' zany izy ka tsy ho vitany zay ange efa fantatra ny azy zay zavatra ny teneniny ataony daholy fa ho vita zao manao foana izy zavatra teneniny de ataony ka hoe tokony ho tonga reo anao izy hoe za andeha ho any amin'ny 50 kilometra ao amin'io mandritry ny 5 taona io ka raha tonga 48 ve izy misy amin'ny médecine
ny sasany ara raha 1 kilometra ara tsy vitany ohatr'zay zay ange le fomba ijerena azy fa tena masa izy ary tena vonona izy anao ka zay le izy hoe iresaky ngiarajoelona hoe io tonga ray alina io raha tsy ny fahaizanay sy ny tenin'ny filora valimanana hoe averiko amy lanjam-bola taloha io zay le ohatran'ny hoe mampita sambo amina zahatra ianao raha ampita iny izy mianaka fa za aloha tena manao hoe ny ekipany fitondrana mihitsy ny tokony akalesona any amin'ny filora valimanana hoe mba atoroy anay re président ahoana ny fomba atao mba hamerenana anivona farafaratsiny ary hoe 800 eny zao moa efa 2 volana sisa de efa makany de zay le izy fa raha io fotsiny ny resahana zay no azo resahana amin'io io resaka hoe lanjam-bola io fa tena zava-doza nge zava-doza eny miena nge ny vola miditra am'reto malagasy no io sandam-bola io raha ny karamaina ianao zany hoe $100 nandritry ny ray volana miaraka amin'io lasa niena ohatran'ny hoe $90 sisa le izy tsika ho atezitra sy malahelo raha tenenin'ny olona hoe le ariary vola malagasy vola baoritra de tezitrika malahelo tena malagasy fa teneniny vahiny zany tsika ny volany laisany vola baoritra de reto mipirofo nefa le mpitondra etsy an-daniny milaza hoe tena noho ny fahaizanay noho ny fahaizanareo ahoana ary izy ty zay efa zavatra hita miariary zao fa tsisy mandeha amin'ny falehany me mahantra amin'ny malagasy de lazaina fa hoe io efa tokony ray alina io euro io raha tsy fahaizana dia somary ano ihanytsika andriamatora motarisona amin'ny resaka toe-karena any resaka lanjam-bola moa fa ningatsika teo resaka le hoe taremarika lay tonga de nanitsiny ny filorajoelona zany ny mpanao gazety gazetary hoe diso ny taremarika izay teneninareo avaizany source sisy de zao mba fanazavana mba tsara ho fantatsika zany rehefa hoe mijery an'ireny taremarika reny ny mpanao gazety tsara aloha de saripady io taremarika io fa io zany tsy tenitenenina fotsiny ary ny taremarika izay mivoaka dia misy ny fotony sy ny fanadiadiana izay vao mivoaka ny taremarika ny resultat vokatra na fanadiadiana sy mivokatra ny fijerena ny zava-misy zay vao mivoaka ny taremarika fa tsy mahimaika hoe ndeha hiteneny zao ka mpanao gazety zany raha nilaza taremarika tamin'ny lady na nolona ny filorajoelona tsy maintsy nisy fotony ny angany reny taremarika reny teo moa hoe sita amin'ny banky mondial le teo ihany koa ny hoe taremarika miainga avy amin'ny banky fohy be resaka toe-karena daholo zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tsapa-dity tsy mahafaly ny fitondram-panjakana ny taremarika izay navoakan'ny mpanao gazety any amin'le hoe sita inona ny nazahoanareo an'izany any mamaika azy fa raha ohatra zany ny tena hoe mandray tsara sy hoe tena kitsopo tsara ny mpitondra fanjakana manoloana ny taremarika zay mivoaka na avaiza dia mieno aloha ary raha hitany hoe tsy mety le izy dia manazavy izy de anjaran'ny olona mahita hoe zay zany no izy fa tsy tonga de le mpanao gazety ny lazaina hoe diso be zany imasom-bahoaka zay zany le fanamarina tsy hoe malahelo na hoe ohatran'izay fa tonga de fanamariana mivantana ny zay zavatra zay ary midika hoe jerevo kely ny asanareo fa tsy voafehinareo ny asanareo matonareo mamoaka zavatra diso zao anefa ny mpanao gazety tompoko raha raisina fotsiny hoe ny atao Tananarivo raha ohatra ka hijery taremarika izy eo aloha ny hoe sita mijery amin'ny sita amin'ny ordinateur sy ny rehetrarehetra fa raha hoe tena hoe manao ny asa professionnalisme de manatona mihitsy any amin'ilay toerana indrindrandrindra hoe sehatra raisam-pirenena banky raisam-pirenena aiza misy amin'ny banky raisam-pirenena eo anosy hita mpanao gazety eny lalana makany aiza misy ny FMI eto Antananarivo ihany koa misy an'izany aiza misy ny système Nations Unies
any Andraharo any amin'ny Galaxy ary vao mainka mora kely satria nitambatra ao anaty trano be anankiray eo daholo na UNICEF na OMS na PNUD na inona fa zao ty zany mba tokony fantatry ny mpitondry ty sy ny ekipany Andry Rajoelina ty zavatra teneniko ty. Ny mpanao gazety malagasy tompoko teratany malagasy rehefa mikaroka vaovao any amin'ny sehatra raisam-pirenena na any amin'ny fikambanana raisam-pirenena ohatra hoe za zany zao mpanao gazety teratany malagasy dia lasa makany amin'ny Banque Mondiale ao Anosy na hoe any amin'ny FMI na hoe any amin'ny PNUD any Andraharo na hoe any amin'ny UNICEF mba tiako misy zahatra tiako fantatra momba ny resy ny zaza na hoe any amin'ny FAO na hoe any amin'ny PAM na hoe any amin'ny inona koa any amin'ny conservation internationale resaka ino ty resaka tontolo iainana dia mahazo fahafapo hatramin'ny fandraisana sy ny sisa tena hoe inona ny tadavinao inona tadavinao dia zay mba mila zao ahoana ny momba zao dia misy olona mandray tsara fa rehefa hitady vaovao any amin'ny fanjakana ianao anontany daholo ny akampanao gazety Antananarivo rehefa hikaroka vaovao ianao any anivon'ny fanjakana zany fanjakana zany malalaka be Hatrany amin'ny commune, tsy ministera rery, hatrany amin'ny ministera, ny commune, any amin'ny birao-panjakana rehetrarehetra any. Rehefa hikaroka vaovao ianao dia mihidy ny loharanom-baovao. Okalofa mbola miantso zao, mbola zao aloha miandry lehibe, miverenina reo am'zao, makanesa ary amin'ny varavarana ary, avezivezy ohatr' zany le mpanao gazety. Teneniny ray raha diso zany antanio mpanao gazety. Ndrindra hoe mpanao gazety avy amin'ny mpanohatra. Zany ny zavatra misy ane zany. Ndrindra mpanao gazety avy amin'ny mpanohatra. Fa raha ohatra indray hoe mpanao gazety avy amina haino aman-jery na gazety izay mpanohana ny mpitondra, hafa mihitsy ny fomba fandraisana. Rehefa mpanao gazety tompoko dia mpanao gazety. Fa azo atao any zany. Any amin'ny ordre journaliste ny tokony tena hitabataba an'izany. Filohan'ny ordre ny journaliste mahafantatra an'izany tsara, tsy ampianarina an'izany izy. Fantany tsara zany. Fa ilay fitenenana zany le hoe diso ny tenenin'le mpanao gazety, donné diso, taremarika diso, dia misy setraka any amin'ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara. Tompoko zay ny fanamariana teo zany andray fitenenana ny Andriamatora Motarso na amin'izay resaka taremarika zay hoe io taremarika io dia tsy mivoaboaka fahatany. Ary rehefa jerena ny taremarika momba ny Madagasikara, avoaka, mivoaka any an-dafy rehetrarehetra any. Taremarika momba ny kolikoly, taremarika momba ny zon'olombelona, fanatsana ny zon'olombelona, taremarika momba ny resaka taux de croissance amin'ny toe-karena, zay mantsy le resaka tao iavoloha, taremarika momba ny hoe tsy fananan'asa, fa miteny ny taremarika tompoko. Dia sahiteny hoe mitondra hoe diso daholo rehetrarehetra eny. Dia ry zareo zany mahay eto amin'ity firenena ity fa tsy mahay daholo. Dia sokirina hatrany amin'ny source nahitan'ny mpanao gazety hoe zao. Nefa ny mpanao gazety rehefa makany amin'ireny birao any sehatra resam-pirenena ireny dia mahazo fahafapo, fa rehefa mikaroka vaovao any anivon'ny fitondram-panjakana dia sahirana. Zay le izy. Afaka manohy Andriamatora Motarso fa le fe aloha zany zay teneko zay. Zany ny fiainanay mpanao gazety dia eny io koa moa efa fiainana isan'andro indray mba mahazo kanota kely, kanota be, fa dia enona fa dia hitanareo amin'izany fa tena nampalahelo namana riana mihitsy sy ny mpanao gazety. Satria be dia verina ny antso mantsy. No mahatonga n'izay zavatra zay nambaro ohatr'izay. Fa za angerina rehefa mijery an'le hoe anao bilan tsika. Tsy fantatro hoe fantatry Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ve le hoe bilan. Izy tsy niteny hoe anao bilan ny éducation tsika, fa amin'izy président, satria amin'izy président no miteny anao bilan tsika dia sehatra anankitelo no nataony. Ka za ozy hoe fantany ve aloha le hoe bilan. Fa gaga ange, fa maninona ny toe-karena. Zany hoe ao tombanezaka.
zay mihitsy malaza ka ny hoe ny hoe nanahoana ny zavatra izay ny dikan'le hoe bilan hoe nanahoana ny zavatra vita zavatra tsy vita inona ny fanamariana rehetra azo atao iteny bilan ny président de prime ministre ny manome azy document hoe ty re tompoko a ministera telopolo a zao ny famaritana azy amin'ny akapobeany a précision ny zavatra ohatr'izay fa tsy zay le zavatra nitranga fa izy ny teny hoe nanao terrain manara-penitra tsy haiko efa firy misy empolo angamba sa 50 sa tsy fantatra hoe tsy miretenir an'ireny amoa zany va reny nge tsy de nanao kianja be mibarea tsy fantatro kianja ny nandanimbola eo amin'ny 70 sa 80 millions de dollars millions 280 valopolo sy ronjato milliards ariary le kianja mbarea tsy napiditra vola tsy fantatro 1 milliard angamba raha nisy atreto nandritry ny efa taona nandritry ny 5 taona zany hoe le vola hoe bilan rehefa mitondra firenena mantsy ianao a mba hoe hiezaka ampandroso an'le firenena de miezaka anao zay fantatra ao a apiditra vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana mba azona manao ny asa azahoana manatsara ny fiainam-bahoaka fa zao ty tonga de teneniko hoe manao affirmation gratuite ave fa ny zavatra efa fantatra angedy zao hoe ny olona tsy mpandoa TVA no aingana be manao trano eran'ny firenena rehetrera tany zany a ny olona tsy de mandoa etra raha tokony andoa hoe ariary zato izy a de ataony a 80 no alohany a de ny 70 a tazominy a de lasa izy manao trano be debe de ohatr'izay ny zavatra mitranga klasika zany fahity zany fa nytiako resahana nampiasa vola ianao a tsy nitera-bokatsy ho an'le firenena le vola satria zao tamin'ny ianao niditra teo tamin'ny 2019 no ny antony maro samihafa nanety io na tsy nety a nanana vola kokoa le fanjakana malagasy de tena tonga ianao de nanao hoe fond souverain nefa ianao tsy mpanjaka tsy mpanjaka tsy nifidy ianao ho mpanjaka ny tompo andriamanitra tsy zay le soratra masina ana fa ny hoe ianao fotsiny nofidina ho président de nisy vola tao a nanao fond souverain tsika de lasa ianao nanao kianja mbarea lasa ianao kianja tsisy namerim-bola araka mba nidiram-bola ohatrinona moa zany le commune am'le kianja manara-penitra nataonao eran'ny tapitanety tsisy manam-bola nge le commune mahatra nge le commune zany le fetraka de zao nalefa nareo reto mpitatitra pétrole am'reto camion be 30 tonnes manerana ny lalana tsy ampiasainareo ny lalam-by fototra era-tany mihitsy nefa hoe tsy misy fomba fitaterana mora no ny lalam-by era-tany fa mivononareo ny lalam-by a na amelomanareo a anyreto a mpitatitra solika iza moa zany le mpitatitra solika matetika mialatsiny lasa ohatrany hoe péjoratif le izy hoe karana dolo nge ny tompon'ireo mpitarika solika ireo hoe de vononareo le lalam-by malagasy a fa ireny ny velominareo a tsy mahazaka an'le pétrolier le lalana de fetraikany a potika ny lalana tsy mandeha araky ny izy le fitantanana n'le firenena fa mifotodrafitrasa mihitsy no potika tanteraka ny lalana miteny ianao hoe tsika nanao lalana dia efa manao lalana gratena le lalana orangaty le gratazina lalana nge tsy fanamboaran-dalana zany nefa indehibe any toe-karena daholo zay le lalan-draha ny fireneny zany a mampahoe de hoe ho atao zany a point noir amin'ny lalany kongo ifanadina orina mba azonao a-tsaina ve ny lalany kongo fanadiny zany point noir daholo nge izy 70 kilometatra zareo miteny hoe ho atao le point noir tsy fantatro hoe inona ny dikan'izay fa tsy mandeha zany ny bilana atao zany ny bilana atao le tamy lahady dia tenenina indray reto sekoly nanao école 4000 ozy a fa tsy nisy école tsony zany teto Madagasikara ve zany nanomboka tamy 2019 hoe tsy nisy tsony ve zany fa tohatra 4000 be zao no natao ty école resahana teneninao le ohatrany hoe namboarina de nitritra de ninjera de nilokona de kay lasa salle de classe nefa rany de zay zany le bilan ka iny a tena marina tsy bilan iny
zay fotsiny mba tonga tao ambava de nitenenina hoe bilan fa bilan ve iny tsy bilan reny raha ny tena hoe fanazavana zao. ny hoe définition fanazavana famaritana ny atao hoe bilan tsy bilan reny teo avoloa tam'lady de reny zao zay ary mivalana zay teny rina hoe le taremarika hoe saripady io very saripady io resaka taremarika io za manokana saika mpiara-mianatra tamiko dolo ingeny akabiazan'ireo DG-ny statistika ireo sy ny directeur atao hoe mathématicien damola ingeny akabiazan'ireo fa ny zavatra fantatro rina mantsy eto miteny hoe tsy de manipule chiffre fa ireo olona reo teneniko ihany ty hoe affirmation gratuite fa zao ny zavatra misy tsy mitovy panier de la ménagère hoe ny arona nampiasain'ny tokantrano malagasy ny fandanjana azy tamin'ny andro ny filora valomanana sy ny am'izao fotaona zao ohatra hoe tamin'ny andro ny filora valomanana zany hoe ny tokantrano hoe misy olona dimy izy mivady de ny zanany telo de mividy ohatra hoe ena tsasakilao de ohatra asiana mpanampy anankiray eny misy mpanampy de zao ray. le lanjan'le Eny arona misy le lanjan'le arona zany hoe ena atsasakilao tena tsy hoe mirobaroba le izy de vary tsy haiko hoe dimikapoka ohatra zany de siramamy fefakilao sira charbon sy ny etsetra zay panier de la ménagère tam'zany fa noho ny tatyarina satria rehefa natao io hoe panier de la ménagère io zany moa efa lasa lavitra le fomba fikajinan'le hoe toe-karena am'zany satria efa miditra any am'le hoe firy ny singa ao anatin'le mialatsiny am'le fitenenana espace victoriel ampiasainareo am'le panier de la ménagère hoe singa firy hoe singa anankidimy vary menaka ena siramamy charbon sy ohatran'izay na enandrareo ange io za tena mitenena na ena io satria raha nitazomina tamin'io de tena hita ny anjanja be le fahantrano niatra tamin'le tokantrano malagasy satria raha le ena antsasakilao efa hita be de izao lasa atsasaky ny fefany sisa atsasaky atsasaky ny ny fefany fa tsy hoe fefany akory lasa de hitanareo efa misy atsasaky ny atsasaky ny fefany any zany arina atsasaky ny atsasaky ny fefa misy zany zay mpanao gazety mahita an'zany ka de tonga ara le tany akongo hoe njara menaka amin'ny sotro fihinana misy ko zany tonga trany am'zany hita vary anamarinatsika afatra mibatina maty koa de zay no mahatonga am'le fanamarinana an'le zavatra anambaratsika hoe tsy mitovy tsony ny fandrefesana ampiasaina tamin'ny andro filora valomanana sy tam'izao fitondrana izao fa niova lasa ranomenaka na asa nafatra amy sotro siramamy nafatra my madiko ary tena efa nisy tetikasa ngerina raha tadidinao le hoe saika anamboatra kapoka hoe ahena ny aben'le kapoka efa enao gamby iny efa zany le anaovako hoe eo am'le tsy de fahamarinana loatra eo am'le tsy de fahamarinana loatra ahitsonjovana nyty le taremarika ity ka zao ny taremarika atao ny fomba fanaovan'ny banque mondiale lizy ange raha mifahafantarako azy de zao hoe mandefa ny taremarika ny trésor sy ny banque centrale di ireny no ampiasain'ny banque mondiale hoe zao zany ny vokatra ity efa misy karadiso efa misy norme arahana mihitsy resaka teknika be efa misy matrisy arahana zay indrindra zay de mivoaka lizy zao karadiso andremato andro nirina rajoelona de mitaremarika avany amin'ny ministèren'ny économie ny banque centrale ny trésor ny douane nokototo fa tsy hoe nandremato gasikara mamoaka an'le taremarika hoe zao any ny banque mondiale zany miteraka incidence mihitsy ange zany diplomatique hoe ny ampangahanao ny banque mondiale hoe manao fake news tena ohatrany tsy izy ange zany ka zay indrindra mantsy tsy izy zany de zao ny zavatra ataon'ny banque mondiale nefa manome taremarika ny douane ny banque centrale ny trésor dia sy ny direction générale ny impôt de io no apetrany dio no mivoaka hoe io arano izy ary reo ny douane io ange fatany
tsy afaka andainga nge ny doanina fa hita ao amin'ny tableau-ny FMI foana nge io ahoana moa no ahitan'ny banque mondiale sy ny FMI hoe kotina vatosoa 10 milliards 10 milliards 10 lavitrisy dollars tonga tany Tailandy amin'ny rubis safira. Ahoana no ahitan'ny banque mondiale zany? Zay no maha banque mondiale azy ananany taremarika avy amin'ny doanina ny Tailandy hoe ny vato niditra avy any Madagasikara reto ny vidiny. Fa tamin'ny olo reto nitondra tsy nahita an'izany akory. Mety nahita izy fa ny vily tsy nakany amin'ny trésor vola fa mety nakany. Misy fanamarena kely fotsiny momba zay Andriamatora Motarson miteny mantsy ianao hoe ahoana ny fomba ahafantaran'ny banky iraisam-pirenena zao ty kipitsipitson-javatra rehetra eto Madagasikara ty. Voalohany indrindra aloha izy akoatran'ny hoe ministera araka ny tenenao tao fanjakana manome donné sisa mety donné avana ny diso sisa fa izy koa ireo sehatra raisam-pirenena ireo tompoko de manana ny fomba fiasany ary azakakitsika raha ohatra ka ireo sehatra raisam-pirenena ireo mahafantatra zavatra misy kokoa no isika malagasy eto amin'ny tanitsika. Marina zany na hoaizintsika na hoaizy ireo vahiny ireo no mahafantatra misy kokoa hoe izao misy an'izao ary tena misy olona efa miongapotsiny ary amin'ny faritra atsimo ary mialatsiny misy taolana amin'ny fony hoditra ary zareo manana ny sary na ry zareo manana ny pirofo fa ianao eto tandrazana mahafantatra anao fa mafatapatatra fotsiny fa le tena zava-misy tsy resaka tanina rivorery ty fa ny faritra rehetrarehetra any dia ireo vahiny ireo mahafantatra lavitra noho isika. Ka ianao tena hoe diso na tsy diso na ohatran'izany ireo mahafantatra lavitra. Ka izao ankeriny na ny PNUD araka ny teneninao le Ariandraharo ny PNUD ny Onidia sy ny etsetra reny orona reny sampany ONU reny mapita vaovao miakatra any ambony izy makany amin'ny ONU fa mizara vaovao koa am'reto banque mondiale sy FMI reto. De inona moa ny zavatra ahoana moa ny tsy ahafantaran'ny FMI sy ny banque mondiale zany izy ange mitantany na afenina toninina reo. De zao raha vao misy taremarika midina tampoka de efa anomalia zay rina efa tsy tokony ho izy zay de mitady fanazavana an'io anomalia io izy de zay no mahatonga azy hoe tonga any am'le antony trangana io zavatra io izy hoe fa maninona ny famokarana mangazo any Tuiliara no ny ena ka ny olona tsy ampy sakafo tsy maintsy mitady izy inona le antony ny any olana tsy nisy tena nisy fa tsy hoe antony foroporonina tsy foronina ka fa mahita ho anomalia tsy fanjarian-javatra tsy manjarizary zany le famokarana fa maninona ohatra zany fa maninona ny famokarana mangazo aty Tuiliara no tsy de nanjary loatra tahaka ny tamin'ny heritaona na tahaka ny tamin'ny roataona zay le fanontaniana fanamariana de mitady fanazavana an'izay ianao de mandefa enquêteur ianao sy ny etsetra de mahita hoe zao ny antony de manao évaluation zay ianao zay le izy fomba fanaovana récoltena donné zany ka zao tsy fahatany araky ny atao hoe misy fake news keo ange ny banque mondiale mialatsiny zay kosa angamba mba diso angamba fitenin'ny filoham-pirenena tamin'iny hoe misy fake news ny an'ny banque mondiale fa tsy de misy an'izany ireo ange tsy natao hoe anaratsy anao zay indrindra ireo ange tsy natao hoe hitifitra anareo tsy zay fa ny zavatra omenareo ny traiteny de raha ny zavatra izy koa manana ny fomba fiasa misy baikeo ny any amin'ny fotony any satria sampany ohatra hoe banque mondiale sampany banque mondiale neny eto fa ny banque mondiale manana ny fohy be ny any misy azy any any Amerika any de efa manana ny fomba fiasany hitandrina ka ianao ndray ve nde baikobaiko anao baikobaiko ny velany ery ireo olona reo tsy de manana fihetseham-po reo olona reo tsy hoe ohatran'le hoe tonga ny 31 décembre sy ny 26 juin de asiko jiro be ny an-tanina renina de tsara be tsy manana an'izany fihetseham-po zany reo fa hoe firy volaniditra tamin'ny doanina tamin'ny volana juin
de tapitra zay raha fidiram-bola tam'zao tamin'ny heritaona tombosaniditra zay tsy manana fihetsepo zany mihitsy reo ka aza mieritreritra nareo mpitondra hoe tena famelesana anay ny olona nge mahafantatra amin'ny fiainana andavanandro a fa mikorosy firenena feo ianao ny alaala eo hatramin'ny tondranao ny korosy ny firenena miteninareo hoe covid tamy 2019 sy ny 2020 fangatsika rery moa ny tratran'izany fa ny olona rehetra ny antona teny an-danitra tratran'izany dolo ny firenena rehetra ary ny mena vola tsy toko tsy foroana firenena malagasy tam'izany de ahoana ny fandehan'le vola tsy tapaka ny jiro tery amin'ny palais de sport moa le mamasina be ny olona voan'ny covid maty satria tsy nandeha ny oxygène fianakaviako nisy an'izany nisy an'izany ny fianakaviako zany tapaka ny oxygène tonga de ka tapaka ny jiro de sepitra matiko izy ary efa rany izy efa sepitra izy de asiana oxygène tapaka ny jiro de zay no nitranga de zay zany ny zavatra nitranga zany de itenonareo hoe ka noho ny covid marina fa nisy fetraikany teo amin'ny toe-karena zany ny olona rehetra teto ambonin'ny tany fa ny olona niezaka nanarina n'le zava-misy de ohatrany mba trafarina tsy kelikely teo ihany fa itsika tonga ty amy 2023 le zavatra tary amy 2020 ka noho ny covid fa my 21 22 23 nataonao aizy tsy niarina mihitsy ianao lasa ohatra ny vidina arkovera ny vidiny vany nisy idiran'ny covid tam'izay ve ary zay nge le manahirana eto am'le resaka tsy fahaizany zany tsy fahaizany zany zay fa tsy lava be fa tsy fahaizany eto am'le resaka am'izay le jiramary ry resaka toe-karena koa tsinona satria io ny tena iny toe-karena io zao nge tsy maintsy zay foana le izy lalana ny herinaratra moa tsy voatery ho zay angovo zay ny tena fandikana azy lalana ny angovo ny fanjakana tandalana fanjakana tsy misy kolikoly zany nge ny tena singa ngeza zany ato anatin'ny toe-karena ary nambarany raha mato-minisitra tany États-Unis ary fikarakarana an'le olombelona satria ny olombelona no mampidina ny toe-karena zay ny tena ny objet-n'le tsy hoe diso akory rina tsy zay ny tiako resahana fa hoe le olombelona zay ny tena tsonjovo ao anatin'ny fanatsarana zany rehetrarehetra zany nefa le olombelona koa mampidina n'lay toe-karena mba hatsaratsara ny fiainan'le olombelona zay ngely izy mba hatsaratsara n'le izy tena nambary ty raha mato-ministry ny toe-karena tsy nisy bila momba ny toe-karena moa ko ny nataon'ny filoham-pirenena zay le izy fahaizan'izy manokana indray zay anao bilan izy tsy teneniny zay fa ngara i raha mato-ministra ny teny hoe izay manana rena-kibony tany marony zay de zao anao fanjakana tandalany zay fanjakana tsisy kolikoly tany an-dafy izy le nyteny an'io tany an-dafy izy le nyteny an'izay hoe fanjakana tsara tatana tsisy kolikoly tandalana de miaino vazaha miaino vazaha tany ka tsy afaka hiteniny olona hoe anao raha mato-ministra miaino izy aloha satria amin'io hoe fanajana zany amin'io fotoana ataontsika hoe T0 io manao an'izay fanambarana zay anao de T0 miampy ainimbolana ho hitan'ny olona hoe nakaizy io fanambarana io nijerena le izy tsy nisy nanao kody minienareo za mpisehatra ao anatin'ny arena-kibony tany tsy nitondra fiovana teo anatin'le sehitry ny arena-kibony tany satria maninona nareo miteny hoe rehefa misy tetikasa mandeha zay ny ao anatin'ny kody mine vaovao rena de maka 10% fanjakana malagasy fomba nanoratany an'izay no hafa tsy directa be ohatra zay fa maka 10% aty izy efa maka 5% aty izy maka 10% mbola maka IBS mbola maka zao taxa parafiskala rehetrarehetra zao feny tsy nandeha araka ny zeloniny ity resaka arena-kibony tany ty ary tsy mahasarika olona anao asa tena mampalahelo ange satria nisy olona efa nandovo vola amataonany maro hitazomana an'le hoe périmètre le hoe faritra
iasany amataonany izy ny nandoany vola io mba hoe maniry hoe hiasa ndray andro any a hatram'izao 19 juillet 2023 zao a tsy mbola tonga am'izany satria maninona fanjakana tsy tandalàna tanin'olona anankiray hoe eto anaovana hoe emerode ohatra ririna misy olona tonga vany mitondra fitaovana hiasa etony izy de ozy le mpandraraha anankiray namana fa maninonareo ny asa eo eto zay ozy izy ataniko ange ty ozy le olona le ty mipermiako de namoaka taratasy le olona voatonga hoe ty ny taratasy kokoa eto de gaga le olona tantara marina zany rina gaga le olona hoe fa ahoana zany kotaniko tiako manina no dozy le olona tsy teny hoe iza le olona no iza le olona fa ozy le olona hoe mandehany ianao makany amin'ny olona nanomena ian'ity taratasy ty de izy tenenina hoe efa n'olona io fa izay ozy nahazo an'ity de hiasa eto zay orina savrit zany mitranga ao anatin'ny setry ny arenakibony tany tsy teny ah hoe tamin'ny fotoanan'izy zany fa zany nitranga tena zava-nisy mariny zany ary mampalahelo ka ahoana moa no apatokisa no atokisa zao nge nyresaka toekarena nge indrindra fa nyresaka renakibony tany inona moa tizy teo io investissement risque ampiasa vola ianao anao asa renakibony tany miriska ianao mahita ianao kafa voaka ianao tsy mahita ianao very zany ny fanananao zay angelizy ka zao le hoe madagasikara manana renakibony tany eny ohatran'ny tenenina fotsiny fa tsisy fetraikany any am'le fiainam-bahoaka le izy manana rena be manana volamena manana safira manana zao nefa ena ny atsasaka fefa fitian'le gasy ka zao nge zay le hoe tena contraste be zao rina tsy mety zany ny fomba fitatana anato ny ainako mba nisy fotoana ny ainako an'izany tany amin'ny faritra iny faritra ny ambanjy iny tany be andrefan'iny fa ny olona ny asa niaraka taminay nge amanjatony nge zany riny isan'andro de karamainy fa de ny aina tsara zany taminareo tam'zany zay mantsy le mahatsara n'le hoe tetikasa ohatran'reny renakibony tany reny zay manana ekipa mobile na mpikarakara ny fahasalamana de tsy mipiasanay no arahan'reo mipiasan'ny orinasa no arahan'reo fa ny olona rehetra zay tsy salama tonga ao am'ireo dia mena fitsabona de amena fanafody ny olo am'le tanàna zany tanàna manodidina fa tsy ny hoe tanàna kely anankiray ty satria le piasan'ny orinasa zay nge le hoe mba mampivoatra ny fiainan'le olona de namboarinay ny EPP mba ianaran'le zana bahoaka tam'zany fa tam'zany angeny misy hoe tam'ty fitondrano ty zany EPP tsisy w tsisy tableau tsisy seza tsisy latabatra de nasina latabatra nasina w de ohatr'zay de nyfarim-piainan'le olo za miteny am'le olona hoe nareo tena mila manao asa tsara miasa nareo ange hitan'ireo tompona ndraikitr'ireo ny asa ataonareo de jereny am'ireo hoe itsy olona itsy ny tena tsara fiasa de raisina de rehefa mandeha mizotra ny an'ny société reny olona reny tsy maintsy raisina voalohany ohatr'zay ka ohatr'zay reto tetikasa be amin'ny fitrandrana renakibony tany rina manao hoe kitsika zao tsisy fiatraikany am'le olona ireo compagnie minière reo matetika ireo misoratra any anaty bourse de valeur inona moa le hoe bourse de valeur zany ny andikana azy zay bourse de valeur le ohatran'ny hoe CAC 40 ozy ny any États-Unis Dow Jones ohatr' zany zany hoe enao rehefa anao asa renakibony tany tsy misy olona dalaka anao hoe ty volako de ndehanao arenakibony tany zarery raha anao safira izy na anao beril izy de mety zay fa raha hoe hitrandraka ohatran'ny hoe nikelina cobalt reny na ohatran'ny hoe ny fer tsy maintsy mangatabola any am'ireny bourse reny izy de misy olona be debe mametraka vola amin'io tetikasa io dia mahazo vola de atao le tetikasa ka ireo olona mpitatana an'le société tsy mahazo manao zavatra tsy ara-dalàna fa tonga de asorony autorité boursière miala ao anatin'ny bourse io tsy afaka mangataka capital tsony
zay no mahatonga azy hoe tsy maintsy mitandrina fa ireto olona reto a tsy mahafantatra an'izany fa ny zavatra ataony a mba meo ekolazy aloha de zay nareo vao zany ekolazy zany zay le corruption tsy tafiditra any anaty kôtin'ny olona zany de zay no mahatonga ny olona hoe tsy tonga fa le fatokisana ange ny tena le orinasa lehibe vahiny zany a manao ny asany izy a mameny vola zay tokony hoe ampandrosoana le fatra fa le vola mbola mandeha mankany amin'ny fanjakana fa le fanjakana tsy mandeha fa azy ery de lasa le orinasa no kotabaisany le olona any toerana any amin'ny commune le misy any lefitra andrano hoe aiza zao atao tsisy ny fampandrosoana mihitsy eto dikan'izay zany any amin'ny fitantanana mihitsy any amin'ny fitantanana firenena no ka za aloha rina raha ohatra reto olona reto milaza hoe zay de tena anao a décentralisation effective azondrina mety zay no ataon'ireo olona reo de mea aloha ime fa za vavolombelona nahita tsy marina ny zavatra tenenin'ireo olona reo fa na ny chef de région ara ny teny hoe ora motarsona tena tsisy volange na ny lasantsy andehananay makany aminareo mba mijery hoe ahoana ny asanareo ahoana ny fanetanana ny olona arak'izay tsy misy zany ange no mitrangy de ilaza ianao fa ianao no tena manao a fitsinjarana maefa eto amin'ity firenena ity tsy marina fanampiana hoe tokony omena ho an'le commune zay man tsy tokony any amin'ny sorabolam-panjakana zay hoe manome fanampiana ho an'ny commune rural zao ny commune urbaine première zao commune urbaine tena ohatrany hoe Antananarivo sy zao fa tsy zay le fandehan'le izy tazomindry zalahy ao amin'ny fondobe ao amin'ny gouvernement tao ny vola ny tena marina tsy misy vola le fanjakany de zay tonga tazominy de milaza izy fa am'izao kosa tsy nisy mbola ohatran'izany nandritry ny enimpolo taona fa ho ataonay tena mamiratra mihitsy ho ataonay ohatra amin'ny Paris be fotaka ho ataonay ohatra New York ohatraohatr'izany fa resaka be teny aminareo vahoaka malagasy aokotsika tsy inoino foana aokotsika tsy atokotoko foana voaozona ny olona matoky olona oziny any indrindra fa hoe efa hitanao tsy ny hoe ny olona rehetra kory de tsy atokisana fa nytiako resana hoe efa nahita traikefa niaraka tamin'le olona ihany ianao de mahita hoe tsy azo atokisany ity teo amin'ny asa mandrarazay nataony tsy azo itokisany ity zay no mahatonga ny hoe io arenakibon'ny tany io tsy miainga mihitsy ato anatin'ny efa bolana ifarana nyity fitondrany ity tsika tsy mbola miainga io nefa fanambarana nataon'ny ministra toe-karena tany Washington ny hoe tena zay manana arenakibon'ny tany ange tsy misy dikany aminay ny ampiakatra an'io taux de croissance io any amboniny 5% sy ohatran'izany ka zany ny fanazavany zany Andriamatora Motarsona moa fatatsika izy fa tsy atory voanjodina am'izany resaka hoe arenakibon'ny tany zany satria izy tena nisehatra tao anatin'io ka ny tena hoe mivelabelarina tamin'ity miara-manonsy ity zany de le resaka hoe taremarika satria ny filoham-pirenena miteny hoe diso ny taremarika omen'ny mpanao gazety aveo miteny hoe any anay ihany ny marika avoay de navoaka tamin'ny écran teo le tam'ilay de zao ny tena taremarika tena marina de niaingatra any amin'ny taona 2024 de zao de hoe tsy marina zany filazana zany fa hoe nenahantra amin'ny malagasy fa nijanona teo amin'ny laharana zay nisy azy fa tsy marina ny teneninareo ny mpanao gazety zany lasa mpanaparitaka vaovao tsy marina zavatra diso sy ny sisa ka iny moa tsy maintsy nytorana fanazavana hoe ny mpanao gazety keo samy mana ny fomba fiasana izy ny amin'ny resaka hoe fitrandrana ny taremarika fa ny zavatra izay hoe tsy misy edikevitra tompoko dia ratsy ny taremarika sy ny notin'ny Madagasikara misehatra maro ary io ane tsy mpanao gazety rery ny mamoaka taremarika any amin'ny sorsa zay ahitany zay sorsany any fa misy keo ny fikambanany resa-pirenena maro samihafa fa zao maninona rehefa ren'le fikambanany resa-pireneny reny no mamoaka taremarika tsy samy manakina ohatran'izany ny fitondram-panjakana maninona ny rehefa mpanao gazety vahiny no miteny taremarika sy miteny zavatra tena hoe manala baraka ny firenena malagasy to tsisy samiteny to tsy de misy réaction satria
ry zareo ihany ko manana ny source izy eto zany zao mantsy lasa fomba fiteny zany zao sy fomba ampiasa hoe avaizany source nahitanareo anio avaizany source nahitanareo anio taizanareo no nahita an'izany lasa tao ankety sa zany zao itenan'Andriamantora Motason hoe avaizany source nahitanao an'izany nefa le olona tany toerana mihitsy nyaina an'le izy ohatra zany zao mamoaka taremarika somary voaka ketrika mamoaka taremarika momba Madagasikara transparency international efa impiry zay fatatsika tsara ny transparency international zany fa mikambana tao anatin'izany ara mientina teny amin'ny fitsarana fa voanina tonga de ny teniny Amerikanina iketaka ny tenena am'izay ny teniny Amerikanina ny teniny setroretsapirenena hoe ahoana io de nangingina tany izy miteny taremarika momba Madagasikara zany Amnesty International zany raha vao miresaka zany de hoe resaka hoe fonja zay zany matetitetika hoe tena ohatra zao de misy taremarika be de be avoakany eo miaraka amin'ny sary miaraka amin'izao sy miprofo rehetrarehetra manome taremarika momba atsika ny eran-tany sy ny eto Madagasikara ka rehefa ravina zany ny tena hoe tenenina de ny hoe raha eo amin'ny resaka toekarena tompoko de ratsy ary mitotongana ny toekareny Madagasikara tao anatin'ny 5 taona nisy ity rejima nitondrany Andry Rajoelina ty ny indicateur riny zay indrindra ny indicateur manamarina an'izay misy mantsy ny indicateur hoe de misy taremarika voaka alahatra de mivoaka eo hoe zao zany ny valiny fa zao tena indicateur mazava hoe mahantra ny olona de zao ny sarety ny sarety taritiny tsy hoe taritiny omby fa olona zay mantsy mba hafa ndray mipetrany am'izay fa sarety taritiny olona no tena be de be ary lasa misy bisikleta moto mandray bisikleta tsy bisikleta moto taxi bisikleta taxi bisikleta eto Antananarivo renivohitra lasa indicateur na fantrany zay zany c'est le bon sens qui nous dit ça ary tamin'ny andro tsy mila hoe nianatra ary amin'ny université sy ny etsetera mahatonga amin'ny mpivarotra be de be lasa mameno ny trottoir sy ny etsetera indicateur reny hoe satria mahantra le olona ka tamin'ity fitondrany ity no nisy an'izany ary tsy mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona moa tsy mbola nisy an'izany taxi bisikleta zany tsy mbola nisy an'izany taxi moto zany fa zao lasa ny officialisena le taxi moto reto Antananarivo tsy mbola nisy an'izany hoe olombelona mitarika sarety zany omby nitarika sarety teto de voatiry sovaly de natonga ny le irany hoe nanany le mizo de tonga an'ireny inona moa ty izy teo mbola indicateur koa ny zordira tsy voaroka eto Antananarivo indicateur na fahantrana koa indicateur mbola ny impact ity teny impact ty no tena tsy de manavanana ny reto mpitondry reto loatra tsy de misaina an'izay loatra izy hoe manao kianja mibarea de kianja andaniko 70 millions de dollars reo no indicateur na fampandrosoana ny kianja barea ny hôpitaly de vita le kianja de nanino nampitombo vola miditra ho an'ny commune Antananarivo zao ara moa nalay le izy hoe tsy an'ny commune tsony io de miala tsiny an'ny commune Antananarivo ange ny kianja amin'ny Mahamasina kianja municipal efa novainy anarany fa misy fombafomba zay ary ny rova Manjakamiadana nefa novainy koa lasa hoe rova Madagasikara misy dikany taolo zany ka zay mihitsy angely izy ka ireto olona reto tsy de manana loatra olona hoe za mantsy tena teneniko an'irina misy namana efa nanomboka tamin'ny 2009 ny teny hoe zao doza hoe tsy izy Rajoelina io de fa ahoana ozy fanao hoe tsamy mantsy zay sy izy Fidèle Razarapiere teneniko any irina tsy structuré io afa mba arao tsara na ny tenina ny anina fomba fa tsy mirafitra tsara araka ny tokony ho izy le izy fa de mafana fo fotsiny de zay ve de aloha alory tsamy eny de zay ara zao izy miverina amin'ny hoe tena tsy ao marina satria maninona napiditra ohatrinona ho aty kianja mbarea raha-pandra rano namena hoe 70 millions de dollars mety efa tonga ny 300 millions de dollars zany riny fa ity zao aloha oka zava amin'ny olona rehetra fa misy eo amin'ny lafiny ara-toekareny zay hoe
miembidy isan'andro ny zavatra anankiray raha vao mivoaka amin'ny fivarotana hoe détérioration systématique ny hoavy mihoatra am'izao ankehitriny zao zany hoe io kianja barea io tamin'io vitany 70 millions de dollars fa raha izao no ataony koty mety efa lasa 65 millions de dollars sisa ny vidiny io na 60 zany hoe miena ary io tsy napidibola de izany le zavatra ataon'le fitondrana zavatra hoe hovainy hatramin'ny anaran'ny rova ozy izy am'izany didiko fe lehibe tsy manaraka zay fombafomba tsy hoe tsy azo atao zany na zao zany fa misy fombafomba fanaovana an'izany raha teanao an'izany izy fa ina le ministry ny kolotsaina ministry ny filazam-baovao izy zany ny tompo-kevitra tam'izany ange tsy manaraka n'le fombafomba kory izy tsy ny fampiresaka tamin'izany izy fa tonga de alefa ahoana k'izay ange irina mahatonga le hoe tsy atoko isan'ny olona io fitondram-panjakana malagasy io de zay ny mahatonga ny olona tsy misy avy eto Madagasikara hiasa amoronasa ho an'ny vahoaka sy ny tanora malagasy ampivoatra n'le toe-karena tsy misy an'izany ka raha zay fanazavana lavabe zay zany no aravitsika hoe resaka hoe lantsambola miotsaka ny fanondranan'entana tsy mandeha am'izay loany ny voly fanondrana lasa mora be ny vanila tsy hita zay vany ary io tsy vanila ihany fa eo ny zay voly fanondrana ny vola vahiny tsy miditra sisa tsy faiza mitantana daoly no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany de izy ty moa tsy hoe manao ny asan'ny mpahay toe-karena misy ny ekonomista fa zay mpahay toe-karena miteny sy zay mpahay toe-karena mbanany tanina momba ny toe-karena malagasy am'izao fotoana zao dia samy teny daholo hoe tena miotsaka tena simba tena potika ny toe-karena malagasy miazo ny endry zareo moa zany lafa ny teknika satria zay ny fahaizany amin'ny sehatra io fa de miteny daholy betsa na ny teratany io na mipetraka eto Madagasikara io na ny teratany malagasy any ivelany any mba miresaka momba ny toe-karena ty Madagasikara ty de tena hoe manongo tena satria hita amin'ilay hita mibaribary zany le izy tsy azo ofeniny mpahay toe-karena maro izy trery Andriamato Serge Safy-Mahova sady mpanao politika reny no mpahay toe-karena aza atao mahagaga ozy izy raha miotsaka ny lanjan'ny ariary ry Hugues Rajotson zay antaniny mpanao gazety matetika efa vahiniko teto za mihitsy no nantany teto amin'ny toeran'Andriamato Ramotatrana teto nisy azy nanazava ty resaka toe-karena ty resaka teknika any an-dafy any misy an'izany Andriamato Mbezovialina zany teratany malagasy zany tsy atory voanjodina amin'ny resaka toe-karena sy maro ry Andriamato Ratsetson sy sisa raha vao resaka hoe lanjambola manana ny fomba fanazavany amin'izany tontolony toe-karena izany ka so ny mpitondra fanjakana mieritreritra hoe ny mpanohatra ihany no mitsereo fa ny teknisianina de zay le izy hoe mba enoy ny fanazavany ny teknisiana ireo setraresa-pirenena reo hoe teknisianina fa tsy hoe ahoana moa fomba hibaikony ny aty amin'ny fanoerana na hoe hibaikony tim ny mpahay toe-karena ahoana mba tsy haiko raha azonareo an-tsainy zany hoe ahoana hoe ny tim ve na ny RMDM no hibaiko ny mpahay toe-karena hoe ataovy ohatran'izao ty ataovy zay taremarika maratsendrika ny fitondram-panjakana malagasy tsisy an'izany io fa resaka teknika io ny zava-misy ihany no avoaka ny taremarika averiko indray mpandeha ny zava-misy ihany no avoaka ny taremarika tompon-dahoary misy zavatra anankiray tsaroko ty rino mampime ve ty tsy fantatro ty na mampime na tsy mampime fa de mba mahalasa saina tamin'ny filora valy manana ny tondra dia nanangana n'le economic development board izy Madagasikara hoe DBM inona ny mahatonga an'izay mba ilaina mantsy ny manana n'le taremarika zay ny resahany rina hoe ty avy amin'ny banque mondiale ty ny DBM ty ministerany économie ohatran'izay taremarika maromaro ampiasaina jerena anarahana ny fizotra n'le toe-karena malagasy fa ireto olona reto niakatra tamin'ny 2009-2010
saika ho foanana nge io DBM io reny satria manino ay tsy haindry zareo ny mampiasa ny lizy mba hitenenako am'rina hoe zao zany tsika voagaga hoe ahoana ny mahatonga le hoe misy fake news ao amin'ny banque mondiale zany aloha teniteny foana zany fa nisy fahadisoana angamby iny fa tsy de zay loatra ny tiany filoha hoe ho tenenina fa le taremarika mihitsy fantatritsika nga fa tsy de ao tsara koa ny mpitondra am'zany resaka zany fa ny DBM mihitsy ary raha ohatra izy hoe anao bilan tokony nametraka teo izy hoe tia ny taremarika avany amin'ny DBM zao ny banque centrale zao ny trésor zay de vita reo ange etsika rehetrarehetra ataon'ny ministera telopolo reo ny tonga de bangony reo olona rehetrarehetra reo fa tsy hoe atao anaky telo ohatr'zay fotsiny de zay metimety aminao de sosialim-bahoaka zay zao vahoaka efa tsy mihinan-kanina tsony efa tsasaky ny fefana ozy riny efa afatra amin'ny atsasaky ny atsasaky tsy mampime zany ka zay no takatra vola le olona fa mampalahelo zany zavatra zany hoe ny lanjan'ny aron'ny tokatrano malagasy anankiray rehefa mandeha metsena tamin'ny andro filora valomanana misy mihitsy mba tsy ho tenenina hoe fenofeno le arona fa izao de efa novaindry zareo fatra tamin'io fa izao le fatra amin'io aron'ny tokatrano malagasy io lasa ria faran'le arona sisa zara fahita satria lasa tsasaky ny zavatra ny hena ny vary raha hoe 5 kapoka lasa 2 kapoka sisa ny anana lasa ohatr'zay koa any atsiranana raha hoe 25 000 ny tseko ny karoty sa ny arkovera sa tsy fantatro ahoana moa ny fomba iainana am'zany nefa hoe ny legioma tsy hoe mila mihinana hena isan'andro anao fa mbo hoe ireto legioma reto mba mahasoa ny fahasalamana ny fihinanana an'zany na mantamanta ary de mahasoa ka zao tsy tonga am'zany tsony le tokatrano malagasy ko na ny zavatra ho andrahoana ara efa tsy le hoe tsy hoe hipoka ny sarimbolany fa ny vilany sy ny sarimbolany mihitsy nefa tsy nisy tsony anaovana an'le izy zay le lasa mihinan-kinapona le malagasy am'zay tena mihinan-kinapona lasa miaraka mba tsy tenena hoe mihinana verina hoe eo am'izao rodira de misy alika tsy mitsindroka de misy olona eto mifantana an'le be zany ny zavatra misy am'izao ilaza ianao hoe tsy mariny zany fa mandeha ny toe-karena malitsy aza zao hoe any amin'ny exodosy toko 20 le hoe aza mandainga aza mangalana sy ny sisa sy ny sisa ary de tenenina hoe soratra masina irery any sola scriptura zay ihany fa tsy hovaovainao na mifidy andininy mety aminao ary ianao tsy maninony zany fa ny olona koa afaka mifidy de andiny soratra masina omeny hoentina manazava sy mampiseho zavatra misy eto amin'ny fiainana ary de ny soratra masina manambara hoe tandremo ny karaman'ireo madinika ampiasainao fa eloko eo anatren'andriamanitra ny tsy fandoavanao an'ireny ka de ireto tsy madinika ntsony moa fa efa ny any amy sesesy mihitsy sesesy anga madinika fa efa tonga any am'zany ny tsy fandoavana le karama ary tiaknapsa iny anga nasiana resaka mihitsy tamy lady tsy nasiany resaka mihitsy ny knapsa ka zay fa ny zavatra mitranga satria reny nena tsy nanotanimpanao gazety raha afaka tonga de efa nampidiriny tany anaty valipanontany fa tsy eny resahany mihitsy zao le knapsa nge raha ny eniko knapsa de tsy fandriam-pahalema tsisy resaka tsisy resaka zany le napetraka nefa le general be dehibe le fandriam-pahalemana tsy araky ny tokony ho izy tohatrany hoe le knapsa tohatrany hoe misy resaka fandraisany am'le jeu des îles le infrastructure ny knapsary tsy nisy zavatra natao mantsy zany fa ny manana ny jeu des îles treto tsy nisy hoe kianje piscine olympique piscine olympique hoe efa nytenenina foana fa ny any atao masina ihany no any atao masina any no azo atao ny natation any ko moa mafana de mety ihany fa zao ny zavatry ny knapsa zany no alaina tsy hoe alaina ampiasaina hanaovana nyty jeu des îles de ty jirama hoe foana ny délestage ao anatin'ny 3 herinandro ka ao anatin'ny 3 herinandro 2 herinandro mantsy ny jeu
lalao a mandritry ny 2 herinandro fa misy hoe 2 andro alohan'io ianao ny tonga de 2 andro anao arinan'io anao ny miala zay mahatonga an'le 3 herinandro de misy miresaka le hoe ahoana le tsy miroro fa maninona tsy alainy io ilordy io a ho ampiasain'ny jirama dia mba mamokatra herinaratra misimisy tsika tsy sahirana misaotra n'le olona rehetra manana n'le zay hevitra zay fa fipetraka le izy alaina any tsy miroro fa fandehanan'io makatia marina aloha fa hoe mora io na hoe alaina amikamy io makatia Tananarivo ary fa ny mora kokoa alao hoe manao lalam-by makatia Miarinarivo na tsy ho tonga tia Tananarivo ary fa eo alatany Miarinarivo a eo no ataony lalam-bya de eo izy nozaraina ka zanga vitantsony ao anatin'ny 2 volana any zany tsosangelo resaka tsy marina ny saina mihitsy ny mamitaka raha mitenen'zany hoe anina fa le olona mieritreritra hoe fa maninona ny tsy alaina le tsy miroro ka zay mihitsy le resaka minina ny resaka minina tsy mampandrosony eto Madagasikara anjaran'ny fanjakana ny tokony manao lalana manao angovo a fa anjaran'le kompaniny hoe manao hôpitaly manao école sy ny trandraka an'le arenak'ibony tany trandraka ny tsy miroro ianao a amonjy mipont amin'ny maintirano ary miport maintirano ary ave io sa ho ataonao lalam-by mivoaka tia Tsiromandidy mbola asa be zany a fa zao koa tenenina amin'ny olona ihany mba hampahafantarana ny olona hoe inona moa zany ny tena zavatra misy tsy ireo firenena miara-miasa amitsika ireo ange no marisika matetika hitrandrana n'ireny zavatra ireny rehefa hanao an'ireny ianao lazainy fa crédit carbone nareo a raha tokony azo 10 millions de dollars nareo a tsy mahazo tsony nareo satria huile lourde no ampiasainareo a tsy mahazo tsony nareo raha tsy 3 millions de dollars ohatra zany a lasa misy an'zany fa ny zavatra ny tranga re ampahafantarina anareo fa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka mikasika ny arenak'ibony tany saika ampahanao survol hoe andeha ny hélicoptère anao survol amin'ny Madagasikara partie centrale amin'ny Madagasikara my partie nord partie sud tsy navelan'ireo partenaire amin'ny malagasy reo atao tam'zany misy natao tsy tadidiko na ny tapany avaratra izy zay a na ny tapany atsimo fa ny anankiray tsy nahazo natao mihitsy ny survol n'le faritra zara telo mantsy Madagasikara tam'izay avaratra atsimo a sy ny ampovoany zany a miala ny akazo be miditra hatrany iosy fa tsy navelany atao satria maninona raha natao le survol de hita daholo hoe ireto menamena be reto zany a ny tena misy akora mety ilaina amin'ny industrie mavesatra industrie lourde fa tsy haiko moa ny fandikana azy de zay a dia tsy de tian'ny olona loatra ny idiran'ny Madagasikara am'izay sehitra zay ary de milaza aminareo a hoe na io resaka hoe projet na terrara any ambanjy io ary a tsy de ny olona rehetra nke ny mafana amin'ny hoe andehanan'io tetikasy io zay le tsika malagasy a zatra hoe tia tsika de andao ataotsika io de zao tsy voatery ho zany a fa misy ny hery lobby manakana ny hoe tsy hanaovantsika an'zany misy zany a fa tsy mandeha rery tsy mandeha ho azy ange ny fiainan'ny firenena hoe tonga eo anao mitatana firenena de hoe anao an'izao a de misy tsy zany de zay ny ilana an'le fitiavan-tanindrazana ny mpitondra mba hoe ho tompontsoa an'le vahoaka malagasy fa mahay amahan'zay ve izy zay le eny fa zao de ohatra indray verina am'ty rapport tamin'ny alahadiny any ty a tamin'ny andro ny Rina Rajoelina hoe 4 arivo a ny école vitanay de rehefa aveo ny va hoe salle de classe na ahoana aza ampitahaina amy zavatra nataon'ny Flora Valomanana nataonao nga andro ny Rina Rajoelina finona nitranga tamin'ny Flora Valomanana tokoa Rina zao no nitranga nampanao an'le EPT izy hoe école pour tous hoe noezana hoe ho any amy 5,700 ny zaza malagasy no tafiditra an-tsekoly zay tsy hoe mandehanareo raka izy mianatra de vita tsy zany angely izy fa namena tablier namena kit scolaire hoe ny kitapo miaraka amin'ny fitaovana ao anatiny ny tablier sy ny etsetra ary de
inona moa no tena natonga hoe niainga be le taux de croissance tamin'ny androny filora valomanana izy tam'izany efa nihevitra hoe allo classe de cinquième vao mijanona fa tsy classe de septième ntsony mba ampivoatra ny fahaizan'le zaza malagasy ka na isy orinasa hitsangana ary any ambanimbany voatra any de efa mba manakolazainy ireto zaza malagasy reto fa zao ange am'izao tsika miresaka volana juillet 2023 zao ambany be ange ny niveau an'le tanora malagasy oka aloha azava dia zay le izy hoe tamin'ny andro ny filora valomanana nahazo bravo tamin'ny firenena mikambana tamin'ny partenaire financier technique ny fino ary tena nanaiky era zao tontolo zao ry président Kagame ara moa ny tena hoe tsy misy olo loatra ny tera ny Afrika vokatra zany ka aza ampitovina am'izany tsy nisy nandritry ny 80 taona tsy nisy ohatra ny nataonay tsy marina fa tsy mbola tonga any amin'ny atsasaky ny nataon'ny filora valomanana natao ohatrany tsy de nitokana école mihitsy nefa tam'izany nefa ny école nataony tsy le hoe miongana ao anatin'ny telo volana na herintaona tsy zay le izy fa tena nanao ny olona namatsy vola io tokoa fa reto le zavatra natao zay nge le fahatokisany manome 100 millions de dollars anao ny olona de hita amy zavatra nataonao hoe io 100 millions de dollars de manome ny olona de nangataka filora valomana hoe mavesatra ho anay le trosa 3 milliards de dollars mba foana io fa zay manao ezaka vory ny olona de mifoana n'le trosa enao ty trosa nampitombonao tsy nitrosa ny dolara ihany fa nitrosa ny jirama nitrosanao amin'ny pétrolier nitrosa ho baben'ny taranaka andoavana ny téléphérique trosa io trosa iny ka irina mampitombo ny atezerana rehefa miresaka an'izay téléphérique zao ny embouteillage eo tamin'ny anao takinina sy lasa terikely zana hita tsy mandeha antsony tiako resana zao hoe marina aloha fa mbola tsy fotoana ny fampelezakevitra re zao ry vahoaka malagasy fa ireo manam-pahaizana miara miteny amiko tsy misy afa-tsy ny filora valomanana no matafarina ny firenena io averiko tsy misy afa-tsy ny filora valomanana no matafarina ny firenena io fa zay zavatra rehetra teneniny nga andry nirina rajoelona hoe ny école be de tsy tonga tany amin'ny atsasaky ny nataon'ny filora valomanana koro nataony ary rano vina ho apetraky ny filora valomanana hoe allo classe de cinquième vao ijanona neny reto nandritry ny 2009 katraty amy 2023 mijanona teo amin'ny classe de septième mba fantatra reo moa niveau an'izany CP atao zany am'izao tena milaza arina fa raha classe de neuvième tsika afaka CP raha izao no nanalo zany niveau an'le mahoana ka mpampianatra tsy mahazo vola inona moa ny résultat ho azo ao am'le hoe ho tsara ny niveau an'ny CP ko ny mpampianatra tsy zarizary tsy mihinan-kanina mandeha tongotra 5 kilometra zay moa zany efa korolery fa nytiako resahana hoe filora valomanana na manao recrutement na inona moa ty le mpampianatra fram mampanao formation izy fa ireto nge tsy nanao an'izany tsisy zavatra mirindra ho ano ataony reto fa leki taitaitra fotsiny mafana fo tsy mila hafanapo re tompoko ny tatana firenena fa ny zavatra tena tenenina tena tsisy etadamma mihitsy reto ny taremarika ahoana nao ampiaingan'ity zay programme zay zao ny projet atsika de lasa am'izay mise en œuvre ozy implémentation ozy ny anglisy atao am'ty mba hatratrarana nyty tanjony ity de mipetraka eo ny taremarika ka rehefa miresaka ianao am' sisa tonga de taremarika nyjerena ahoana ny chronogramme sy ny etsetra azahoana manatanteraka nyty ao anatin'izao lava loatra io fotoana io fa tsy manam-potoana an'izany ny anina de ahena ahoana no anafanganana anyty miasa tsara miasa aingana miara-miasa ozy ny filora valomana fity za ihany mahay ka zao nge nareo diso rehefa jerena nefa sady tsy may tsy marina zay mihitsy tsy marina le ataony de lasa miteraka alahelo amin'le olona be de be fa tam'izany ny olona nge rehefa manao tetikasa premier mois-ny fampianarana leadership fotsiny angambo zany de hoe mila miresaka zay aloha manazava hoe ty le tetikasa ho atao de miresaka de etsetretsetretsetra fity tsisy an'za izy moa
tokony verina manao an'izany mihitsy reto aloha fa raha ny fitantanana ny firenena tena ambany de ambany le inona moa ny dikany nivory ny hoe faripaizana tsy de zay loatra ngamba satria zao be de be ny olona hoe manana master de phd sy ny etsetra fa rehefa tsy honnête rehefa tsy mariny ianao de mitovy amin'ny olona tsy nianatra ihany na matahotra hoe matahotra ho be de ianao de tsy samy mijoro amin'ny fahamarinana fa mijoroa amin'ny fahamarinana efa nampianatra zany io nge andro nirena rajoelona hoe nromanina toko 10 de mba mamaky soratra masina de mijoroa nareo amin'ny marina fa zay mba ho vavy olombelon'ny tompo mijoroa amin'ny marina fa momba anareo mandrakariva izy aza manadiny mihitsy aza manadiny mihitsy fa manao ny marina ihany no akasitrahan'ny tompo ny olona manandra tena no ahetry ary zao zay mana mahavon'ny tompo no ho afa baraka marina mandraka sola scriptura ozy ny fitenenana marina mandrakariva zay raha vao mana mahavon'ny tompo nareo manambara zavatra tsy marina etseroa ho afa baraka nareo de engany tsy ho tonga am'izany nareo fa dia mba ho tonga amin'ny hoe mbe fa mifona tamin'ny tompo zay ka de ezaka andeha araky ny marina sy ny tokony ho izy am'izao sisa izao ka de hevitra ny reto vahoaka malagasy saingindrisy telo volana zay sisa de hijanona ka dia zay koa ny teny hoetiko mamarana ity fandaharana miara-manonja tamin'ity andro alarobia fa 7 volana jolay ity dia mametraka anareo anatrehan'ny tompo mivavah mandrakariva fa ny tompo manana ny hevitra heverina antsika hitondrana antsika amin'ny fiadanana fa tsy loza ary ny heriny de taterahina amin'ny fahalemena misaotra rina misaotra ry mpiara-miasa rehetra ampanao tsy lazaina ty amin'ny MB sy ny radio mada mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy eny ary zay ny fanazavana sy ny fandraisana anjara ny hoentin'Andriamatoa Ramotarsona alleloia tamin'izay raha toekarena zay somary mpana ny toekarena satria io tsy azo amaivany io io fototry ny fiainantsika eto rehefa mandeha ny toekarena de velantsika menakavy rehefa reraka ny toekarena dia vita matavy sika menakavy fomba fiteny zany fomba fiteniny eny anivon'ny fiarahamonina eny zany mahazahoan'ny olona azy kokoa ka ny toekarena tsy vitany kitsetsetra io tsy vitany hoe zavatra fandraisana fanapaha-kevitra kitaitaitra io tsy izay mihitsy ny resaka toekarena na ho aiza ianao na ho aiza ianao na ho aiza eto ambony tany fa mila tena fahaizana mila fahalalana mila fahafantarana ny vahoakanao mila fahafantarana amin'ny tsipiriany zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny firenenao fa tsy hoe ny tsy fahaizanao no takonanao zany ao anatin'izay hoe fanazavana sy ny zay fomba fetana fanazavana any ny toekarena tompoko de zao fotsiny na mahay ianao na tsy mahay na mety na tsy mety araka ny ten'Andriamatoa Ramotarsona hoe io tsy misy resaka sentiment amin'ny resaka toekarena fa tena miankina minitsy amin'ny fahaizan'ny mpitondra ary zay ny ilanan'ny mpitondra politika mpanjakana ny resaka toekarena misy ady any Ukraine ahoana no fomba hiarovanao ny vahoakanao sy hikarakaranao ny toekarenao fa tsy hoe rehefa misy problema de ahitika hoe ka io vokatry ny ady tany Ukraine tsy rarahany vahoaka malagasy ady any Ukraine any fa mifantatra ny vahoaka malagasy de hoe misy mpitondra eto ary zay le fanontaniana napetraky ny filoha kehitriny tamin'izany izy mbola nanao propagande tamin'ny fotoanandro hoe misy mpitondra ve eto de zao ry zareo ny ao amin'ny fitondrana efa hamarana ny fitondrana dia manadio tena sy hoe manatsara tena sy ny sisa sy ny sisa ary eo anatin'izay efa nytenenina teto raha ohatra ka mandray fanapaha-kevitra amin'ny resaka fomba fanapaha-kevitra hoe vonjy maika ty resaka vonjy maika ty interim vonjy maika inona ny résultat ho hitanao amin'izany io ne misy fiantraikany any amin'ny toekarena ny fanapaha-kevitra hoe vonjy maika minisitra ataonao vonjy maika fa embolana nisy ministera teto embolana
ministra vonjomaika no tao intérim embolana tapataona ny dikan'izany vonjomaika kinona arany vokatra azo ho tenenina amin'izany de iny zao mba hoe asa ve hoe mba te iseho koa zany manoloana ny fitenenan'ny président Marc Ravalomanana moa le nyteny hoe tena tsy maintsy atao ny ampanana ny lanja ny vola malagasy defi zany ho isika de asa raha mba te hanao defi koa ve zany mba te hanao defi koa ve zany inga Iany Rajoelina de nyteny izy hoe afaka 3 herinandro de tsisy tsony ny délestage de tonga moa de nitodika anakany amin'ny ministry ny angovo daholo ny olona zany de nataon'le tao amin'ny régie zay nikarakarany direct iny nataony gros plan le ministre ny énergie tamin'le tao avoloha iny zany de hoe afatratrany ka ny délestage anga miankina ministre rery politika mpanjakana tsy hoe raha hiteny zany de hoe tenenareo ndray hoe miaro ministre ny énergie ministre misahana ny jirama tsy hoe miaro azy fa tsy miankina amin'ny olona ray io fa ny fahavoazan'ny jirama io dia ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy ny tsizy matoa io tahakan'io de zao raha miverina zany ny jiro tsisy tsony délestage ohatra ao anatin'ny 3 herinandro fangano ny resaka tsify sy ny délestage ihany no afaka hitenenana hoe mandeha tsara ny jirama ary ny qualité de service mba ahoana na mirehatra ary jiro tsy misy ara ny délestage ahoana ny 142 volta ny tonga any antranon'olona fa tsy 220 volta ahoana zany to tsisy resaka kanefa zany ny tena izy tsy hoe miverina io tsisy délestage tsony de zay fa ahoana lay tolotra omena ny mpanjifa fa na mirehatra arany eny jiro na mandeha na tsisy arany eny délestage oka zava-tsara mihitsy fa le tolotra omena ny vahoaka tena tsy eo reny zao le ny rano tapaka verina amin'izay le rano zany hoe qualité an'ny rano tonga any amin'ny isa-tokantrano zany mbola be deaibe mifanontaniana fanamariana ataon'ny olona amin'izany many hoe misy mifanazavany teknika io azo atoka sensisa fa io mora le miteny fa tena tsy ao mihitsy ilay fitantanana ny raharaham-pirenena ka izany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahana no ninona hiatrika fifidianantsika ary vahoaka malagasy de dinio tsara fakafakao tsara tena jereo tsara dia amin'izay fantatrao hoe ato no ametrahana ny tongotra dia farany amaranako enjarako fa satria fa eto ny namana faniry raha zafy manantany fa tazanao ihany koa ny député Mamy Rabenirina dia zao ny hoe tena fanamariana zany hoe tsika mandravina zany rehetrarehetra izany hoe hiatrika fifidianana ny firenena de misaitsaina tsara sika mandinika tsara sika amin'ny hoe ahoana ny atao nisy tenenana tamin'ny lahady ny teny ny mpanao gazety hoe anao valifaty ny olona any amin'ny urne any amin'ny fifidianana anao valifaty izy dikan'izay zany de hoe vote de sanction hoe tena any any ahon'ny olona ny atezerany any any ahon'ny olona ny tsy efakasitrahany fa dikan'izay ataovy tsara ataovy madio mangarahara ny fifidianana de hoy Andriamatoa Iany Rajoelina hoe tsy manao valifaty zany voaka malagasy fa voaka malagasy endry voaka malagasy zao dia zay moa zany le izy fa dia ho hitantsika eo ny fanaraha-maso isan-karazany iny mitohy foana ny fananganana KMMR iny mitohy foana any amin'ny faritra rehetrarehetra fa tena betsaka mihitsy amin'izao fotoana zao ny tena manao ny tsy ho zavatra ny tiako Madagasikara manangana ny KMMR enonao izany ary tsy vitan'izay fa efa mitombo isanandro ny nilaza sy tapa-kevitra sy resy lahatra fa hanoana ny président Marc Ravalomanana amin'io fifidianana io fa be deaibe fa ho avy amin'ny fotoana hitenenan'izy ireny hoe mahita be deaibe eto rianina dia zay no azo ambara eny ary namana fanira zafy manantany faly miarabanao eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada Ndahoary Zatsisy eny ary sady misaotra andrena no miaraba ny lalaina sy faly amin'ny lafiny teknika misaotra ny tonton Mota ihany koa izay niara-dalana tamin'ny rena tamin'ny fiandohan'ny fandarana
isika rehetra zay manaraka ny fandarantsika mivatana am' radio mada za to teboka valo ny mbs 5teboka efatra ary ny fahitalavitra mbs isika zay mandray an'izany vatana moa sy mandray an'izany amin'ny alalan'ny famerenana dia arabaina avokoa isika rehetra zay manaraka izany. Misy hosainina be dabe ny zavatra nambara ny namantsika zay anodimbiasa atsika zany tamin'ny fanehoan-kevitra teo fa eo amin'ny fiainana moa zany ny zavatra tonga de lojika ary fantatry ny rehetra hoe rehefa misy olona avanana amin'ny zavatra ataony na koa hoe nianatra amin'ny zavatra ataony ka miresaka dia miendrika hoenona ary miendrika hakana traikefa reny olona reny ary hoa manokana zany a amin'ny lafim-piainana de tena mampiatra zany raha mpitsabo no miresaka amiko ka tontolo ny fitsaboana no resahany de tsy afaka nitsatsaingiko am'izay mihitsy a fa tena manongila tsofina tsara ary lina ny fametrahana fanontaniana mihitsy aza raha ohatra misy zavatra tsy azo azoko ny zavatra ambarany zany hoe zavatra tsy mbola mazava zany de nona tsara lay fanazavan'lay mpitsabo indrindra aza moa ka mpitsabo mpampianatra izy efa professeur na sady mpandidy de mihaino tsara zany ianao zany fa tsy afaka ny hilaza manoloana an'le mpitsabo anie zany tena hoe izao io na izao io na ohatrohatran'izao momba zany aretin' zany na ohatran'izao ny fitsaboana raha ohatra ka sahala am'izao no hitranga zany raha ohatra indray ka ingénieur mpanao lalana zany no miresaka amin'ny tena ka manazava ny momba ny tontolon'ny lalana dia manongila tsofina ihany koa ny tena miaino izany satria izany no atao hoe endriky ny fahaiza miaino sy endriky ny fahalalana kabeany zany de miaino ny ambarany satria matoy izy ny anatra tonga ingénieur dia manana ny fahaizana ary indrindrandrindra nandalo traikefa tamin'izany azy zany raha tonga ka pilote zany no manoloana ny tena ka manazava ny tontolo ny fanamorina fiaramanidina sy ny zava-misy eny ambony endry sy ny paika rehetra ahafahana manainga ny fiaramanidina iny sy ny fifandraisana am'ireo sampanasa samy hafa mifandraika an'izany ny ACM sy ny ASECNA ny Sofitransa ohatra de miaino tsara ihany koa ny tena satria ny tena tsy havanana ary tsy nianatra momba n'izany fanamorina fiaramanidina zany sy manodidina azy zany. Inona ny tiako ambara am'zany de tsora fotsiny amin'ny hoe satria nambarany tonton Mota teo ny amin'ny hoe firesahana ny taremarika zay nambara nga Iandro Rajoelina tamin'ny lahady teo zany de tonga tao anatin'izay misy le hoe fake news eo anevon'ny banque mondiale de fitantsana karazana taremarika nentin'ny tonton Mota teo satria nitondra taremarika na bilan moa izy zany resaka taux d'inflation ny resaka taux de pauvreté ny resaka inona moa zany am'ireo isana fotodrafitrasa zay voambara fa vita n'izao fitondram-panjakana izao io moa efa tsy mahagaga fa nanomboka ny faneho-keviny tamin'izy rotsakofidina mandraky ty ny androany zany hoe tamin'ny alahady teo dia tia mitanisa izy am'ireo karazana fotodrafitrasa maro samihafa de nambarany ny namantsika tao andre mota ina moa zany motarson alleluia ny amin'ny hoe tsy ao tsara lay fomba fitanisany lay ambaratsika zany fa filohan'ny repoblika zany am'le izy ka izahako manokana fa nirazafy manantany amina trangan-davatra ohatran'ireny amiko efa betraka ny traikefa sy ny zavatra nirahana tamin'ilay ambara fa filohan'ny repoblika nandritry ny fotoana zao hitantanana zao ka fatapatatra ihany ka amiko zany de oza hoe ny olona tsy mahiasa marika amiko tsy andaniko fotoana mihaino taremarika entina veriko tsara ny olona tsy mahay asa marika amiko tsy andaniko fotoana mihaino ny taremarika entina satria fatako tsy maintsy hodiso ny zavatra ambarana maninona miteny an'izany satria amiko filoam-pirenena raha ohatra ka tsy mahay manisa hoe 16+3 tsy haino miresaka am'izany 19 na 7 fa lazainy fa 7 de amiko zany tsy resaka hoe tena fanadinoana na resaka hoe mety tsy fahampiana fitadidiana fa tena fahatsoana goavana zany amiko raha tsy fahaizana 10 fois 100 mame 1000 fa ataonao 10 000
de oza hoe efa tena trop kosa zany ary raha miresaka ianao ny amin'ny hoe zato taona ny sekoly mombana miaramila kely na salamzany tsika zao 1923 de raha miembotra ianao zany de tokony fatapatatra hoe tamy taona 2023 tsika de tokony fatapatatra hoe tamy taona firy zay fanasokajina zato taona zany fa tsy resaka ianao hoe 1932 izay hoe tena efa tsy ao le fahaizana taremarika de mampandiny zavatra be zany nirandrina fampandsoana ny tantara rehetra sy ireo kajiara tantara ohatra hoe tamy taona firy no niditra teto Madagasikara ny mpanjana ka tamy taona firy Andriamatoa Filibery-Tsirana na no nitondra farany fa tsy afaka hiteny mihitsy ny filohan'ny repoblika hoe tamy 1982 tamin'ny androny Dadabe Tsirana efa tsy filoham-pirenena izy tompoko tam'zany fantatrao tsara ny zava-misy tamy 1970 de mba afataro ny tantara hoe tamy taona firy izy no niala teo amin'ny fanjakana volana me inina de iny izy nodimandry de 2,7 ve efa teo ve izy tam'izany fotoanandro zany ka raha olona hoy a tsy mahiasa marika no nde hitanisa taremarika amiko de tsy mandany fotoanany zany ago indrindrandrindra izy filohan'ny repoblika ka tsy mahiasa marika de oza hoe tsy lozika zany fa raha ohatra izy ka mitantara hoe izao ny endriky ny fampandihizana rehefa misy événement atao de tia ny console ampiasaina de reto ny raha anaovana ouverture raha ohatra ka mariage natao raha ohatra ka spectacle de ohatran'izao ny endriky ny sonorisation ilaina raha ohatra ka plein air raha ohatra ndraika en salle de ohatran'izao no sonorisation ampiasaina ary raha discothèque no ho ataotsika de reto daholo ny ampiasaina manodidina izany raha olona 200 no avy eo amin'ny salle zao mètre carré de miaino an'Andriamatoa Iany Rajoelina satria aintsara zany ambarany Wikipédia mombamomba azy fa DJ izy disque jockey sady organisateur événementiel de inoko tsara ny zavatra ambarana raha mombana spectacle mombana fampandihizana mombana événement ary de zay mihitsy angamba nanangana le direction événementiel ao amin'ny présidence de enoko izy am'izay lafiny zavatra zay fa amin'ny lafiny taremarika amin'ny lafiny miasa marika tsy meno azy satria efa fatako fa tsy nandriso ndray na indroa na intelo fa efa maro fahadisoana nataony teo am'izay taremarika sy asa marika zay ny établissement public aza moa ho an'ny tontolon'ny fampianarana lazainy fa manodidididina ny 350 nandritry ny fotoana zay nitantana ny repoblikan'ny fandimby de nahitsiny ny ministry ny fampianarana alizy de zay ny tiako tenenina hoe ampiko zany tsy fahadisoana kely tsotratsony na hoe fanadinoana fa teny efa fahadisoana lehibe zany raha ohatra ka filoham-pirenena zany no tsy mahay mandrindra taremarika sy mahay manao asa marika zay entina izy masomaoka apetrako zay adevitra zay satria ilaitsika mahafantatra zany hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut de zay mihitsy le izy samy mitsakotsako sy samy mandray leso ntsika avoaka malagasy am'izao fotoana zao hoe misy antokony asa mety an'ity olona ity kosa fa raha ity ohatrany tsy mety angambany ohatrany tsy mety angambany satria lasa le firenena ray manontolo no diso taremarika no diso asa marika miaraka amin'ilay heverina fa mitondra larina voalohany eto amin'ny firenena androany alarobia raha ny mahazatsy atsika de ny solomamboaka fetrara lamizafy milolona zay capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny atoko tiako Madagasikara miaraka amintsika kanefa moa zany noho ny adidy amanandraikitra de nametraka ny fialatsiny député fetra fa tsy eto atoerana izy de nanao fandaminana ny fandaharam-potoana izahay zany tato amin'ny fandaharana dia ny solomamboaka voafidy teny amin'ny district Anambohidratrimo Andriamatoa Mamirabenirina no iara-dalana amintsika indray zany satria alakamisy moa fahafantarantsika azy no miaraka amintsika izy fa androany alarobia zany izy dia andray ny toeran'ny député fetra de rapitsy moa zany ezahana anaovana fandaminana amina solomamboaka fa satria voatazona amina fivorina ihany koa député Mamirabenirina rapitsy zany ka mba hanaovantsika fandaminana de naroso androany zany ny an'ny député Mamirabenirina zay secrétaire général ny antoko-timo sady questeur fahatelo eo anivo ny antenimera pirenena zany député Mamirabenirina tamin'ny herintsika ny resaka teto hoe hiteny Ramsey de samy andro tsika eny aloha andrasana zay tenenina fa kopikopy ary tsika hoe tsy maintsy misy zavatra ivaralilandray eo tsy maintsy misy zavatra tsy andeha am'izay tena tokony ho lalandray eo amin'ny fampahafantarany zavatra akabeany sy fitanisan'ny zavatra akabeany
de inona tokoa moa zany fa araka ny efanapozina al izy fa tsy isika ny namorona député Mambrabendrina de androany aloha zany tsika mbola hijanona eo amin'iny adevitra natao ingafilohan'ny Repoblika ataotsika am'izay foana izy aloha zany na de ozyazan'ny olona hoe finona moa mbola etsona ny filoham-pirenena satria izy ara zany kay raha ny tena izy tamin'ny lalàna malagasy de efa tsy tokony ho filoham-pirenena ary tsy nanana fahafahana ny rotsaka tamin'ny taona 2024 kanefa hoy isika apetrapetratsika am'izay ihany aloha zany ny adevitra zany anatin'izany fombafomba fiatsoana zany fa ny lalàna sy ny fandamina samy hafa mbola tonga am'izany daholo fa aza mikoropaky tsika rehetra miaraba député Mambrabendrina miaraba fanira de miaraba ny Rina miaraba ny Faly sy lalaina sy ny ekipa rehetra ao ambadika ao miaraba ny any amin'ny radio Mada ihany koa zay miara-manonja amintsika kehitriny ary miaraba tsika rehetra manaraka ny fandaharana miara-manonja ny roany Faly tafaraka eto ndray faniry androany araka ny voalaza teo misy fandaminana tsy maintsy tanterahana moa de tafahoana eto tsika rehetra de asanay miralahy ianareo anaraka ty fandaharana ty satria misy zavatra ataotsika hoe efatra ao ambara anatin'ity fandaharana ty ary hitondrantsika andreo oronatsary nataony Yahya Rajoelina tamin'ny lahady de hitondrana lafim-panazavana samy hafa mialohan'izay ho alefa mifaly sy lalaina amintsika eo izy ty oronatsary fo izay tany faritanytany no nandraisana azy zany hoe ny faneho-kevitrireo olona vitsivitsy zay nitsotomintsika moa zany tao amin'ny tambajotra sosialy zany faneho-kevitra zany ny hevitrireo olona vitsivitsy zay sendran'ny micro an'ireo namana zany zay nanao ny fanadiadiana zay averina hoy fa nitsongaina tao amin'ny tambajotra sosialy tamin'ireo micro trottoir zany amin'ny vahoaka teny amin'ny lalana teny zay tao anaty tambajotra sosialy no niparitany zay de nysotomitsika zay mba hoentiny atao fandarina aloha zany hampidirana ty ady hevitra itiny amin'ny hoe tatakiny ahoana ny hevitry ny olotsotra ny hevitry ny vahoaka tao arina ny faneho-kevitra adiny 3 mahery natao Yahya Rajoelina tamin'ny lahady iny aorinan'izay de verina anatin'ny ady hevitra ny tenako sy ny député Mambrabendrina dahoara Faly tsy nijery tele ava vao nahita ny sariny de efa kivy be efa leony fampanantanana pôkaty amin'ny ankapobeny aloha tsy de nahafapo loatra satria tsy de niantefa tamin'ny tena zava-dehibe mahasairana ny vahoaka le zavatra nandrasana taminy satria be dehibe ny zavatra mahasairana ny vahoaka amin'izao fotoana zao de hafa misy le vanim-panontaniana navaliny zany hoe tsy nahafapo misy zany amin'ny ankapobeny le izy ohatra inona nandrasanao de inona ny valiny azonao tsy nahafapo ny vahaolana nandrasako zao ohatra fotsiny teto Tomasina zao ny faratsiny lalana eo ihany fatapahan-jiro eo ihany tsy fandriam-pahalemana eo ihany amin'ny ankapobeny fahasarotan'ny fiainana de mikaikaiky daholo ny ankamaroan'ny olona valiny azonao nanao tsy nahafapo misy ny zavatra teneniny amin'ny ankapobeny fantatra fa halafatra vany ndray fitondram-panjakana vahaolana ve fanafarana vany hatramin'isy mbola halafatra ndray ka io misy ny problème betsaka malagasy am'izao fotoana satria tsika zany tsy de miainga amin'le tena hoe vokatra eto amintsika nalefa ny ivelany fa reny tena mitondra tombotsoa ny vahoaka fa raha ny fanafarana entana io zany io ny tena mampitotongana be ny toekarentsika zany ny amin'ny ankapobeny zany tsy mahafapo misy ny zavatra teneniny zany hoe tsisy tombotsoa amin'ny vahoaka misy le izy amin'ny fotsy miangatra amin'ny maha-olon-tsotra tsy amin'ny mampanotra na amin'ny mpiarobe fahatan'ny filoham-pirenena no amaliako izay fanontaniana re zay hoe de hitatsika sy tsapatsika amin'ny fiainana andavanandro fa maro ny vahoaka miaina ao anatin'ny teboteby amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra misitraka kalitao-pahasalamana tsy zarizary eo ihany koa ny vidim-piainana zara fa mivelona ny olombelona amin'izao fotoana de raha tsy orina amin'ny fomba tsotra zany ny fandaharana igny de tsy de nahafapo loatra aloha tsy nahafapo le zavatra fa io mo samy manana fanehoan-kevitriny ny olom-pirenena tsirairay fa izy kosa hoe maro ny vaingan-javatra vita hita sy tsapa fa tsy nipetraka tsy nitondra vahaolana loatra teo amin'ny resaka sosialim-bahoaka raha za manokana zany de mamerina mametraka fanontaniana ihany koa amin'ny filoham-pirenena hoe raha tapray an'iny fandaharana igny inona zany manomboka hatreto ny zavatra tokony ho laharam-pahamehana mba
sambatra sy anala tsikelikely zay fantrany malagasy zay. Ny kabarin'Andriamatofolo zay tena nandrasako fa raha no niteneniny aloha hatreto tsy mahafapo anahy surtout ny malagasy mitovy anahy satria zay valy teny rehetra no teneniny de tsy mifandraika tanteraka na de ny fanontanian'ny mpanao gazety ihany izy indrindra ho an'ny malagasy zay mihaino azy. Ohatra ray fody raha manontany ny mpanao gazety hoe valy tena andrasa aminao eny sa tsia, ny amaliny anazy any amin'ny Barack Obama any amin'ny Zara Laimongo zay tamin'ny andro fanjanahantany zanatany malagasy eny atsika, zanatany farantsay eny atsika tamin'ny fotoan'androny normal be raha ireny fa ireny olona reny tsy mitondra tsy nofidim-bahoaka reny ko inona na nilianao an'ilay andraikitra sy ilay fanontaniana napetraka aminao. Amiko manokana tsy mahafapo ny malagasy mitovy anahy zay valopolo isan-jato zanaka Tatsa miaina eto Madagasikara. De soratsika aloha zany ny fiara-miasa tamin'ny namana ary tsy saritsika iny zany fa nisotomana tamina fahitalavitra ravavy sy nataon'ireo namana zay nanao ny fanadadiana zany de nisy ny avy any Tomasina zay saika avy any moa zany ny antsika teo mba afantaratsika fa manaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena ny voaka malagasy ary raha ny teny Andriamatofolo ny amin'ny hoe tsy de mirarahan'izany resaka nationalité zany vao miala 50 kilometatra an'Antananarivo. Tomasina tompoko any amin'ny 700 kilometatra tena nanaraka izy ireo fa ny zavatra hitantsika teo zany de hoe tsy afapo tamin'ny fandarana iny ary tsy hita mihitsy vetikevitra ary tsisy ninina antenaina amin'izany filohan'ny repoblika izany. Etsitsika zany mba hanokavantsika amin'ny fandarana. Etsitsika de manasa an'ireo mpanaraka atsika ao anatin'ny page ny Facebook ny MBS manaraka amin'ny vatana fandarana miara-manonja misotrozy io papay fa aza makareti-po atao anatin'ny fandarana fa na hanompa anay eo ary nareo na inona ambaranareo ty tsy maintsy mandeha ty fandarana ty ary tsy maintsy mandeha ny fitanisana ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana na ny fitsikerana na ny fampahafantariny amin'ny vahoaka ny zava-misy sy ny vaovao marina izany no adidinay. De hoy zay hoe misaotra anareo satria mitsikilo eto ianareo de takaro ny zavatra ambara satria mino fa tsy olona sambatra ianareo ary tsy olona anisan'ilay olona zay tena hoe efa tafavoaka ara-piainana be amin'izao fotoana izao fa mitovy amin'ny voaka malagasy rehetra ihany hiarany delestage, mitovy amin'ny voaka malagasy rehetra ihany sahirana mampiana-janaka, mitovy amin'ny voaka malagasy rehetra ihany sahirana ny amin'ny vidim-piainana sintsisa fa zao moa karamakely ny anareo mitsikilo tonga hatramin'ny fanompananay aza tsy hany ny olana fa de io zay arabaina fa zao ataovy akaikaiky ny jus papay rehefa manaraka nyty fandarana ty. Député Mamy Rabendrina reny ny fomba fijerin'ny olona akoatrany hoe tsika efa miresaka eto foana tsika mahazo antso samihafa sy ny sisa indraimbava amin'ny fomba fijerin'ny député Mamy Rabendrina aloha de trofoka amina lohahevitra ray roa telo tsika zany zay hitondrantsika vidéo samihafa zany sy fanazavana député Mamy. Ahoana reno nomboatsika azy miezaka mijery le filazana ny alohan'le fandarana fa teo ahoana moa fomba nipoiran'le izy de ny voalaza tao hoe hitafa ny filohan'ny repoblika zay ny voalaza tao de samy nanana ny fomba nandraisany sy ny omanany an'izay ny rehetrarehetra hitafa iresaka amin'ny mpanao gazety izy teo sa amin'ny vahoaka tsy voatandroko tsara fandrasange zay mihitsy aloha hitondrana rasalonge aiza moa izy hitafa lasa votsotra indray izy teo asa raha hitany faniry vetivety hitafa amintsika malagasy zay hitafa amintsika malagasy ny filoham-pirenena de samy niandry ny rehetra samy nanany nandrasakio mazava ho azy fa rehefa tena tonga le fotoana de voapirofo fa mpanao gazetiny teo de nisy an'ireny olona maromaro reny raha nijery saritsika tamin'le lalatsara lavabe nandehanan'le ranga de efa nanomboka mikopakopaka olona izy nefa ohatrany tsy tao anatin'le efitra nanaovana le tafatafa reny olona reny fa mety assistance any ambadika any fa teo amin'ny hita maso nandritra le fandarana teo zany nisy mpanotrina mpanatrika sa mpamme courage sa mpitehaka sa inona fa ny filoham-pirenena hitafa amin'ny malagasy hitafa amintsika no nandrasana de hoe inona ara zany no resahan'le ranga mazava ho azy fa ireo fanontaniana na ireo
ambetiny resaka am'izao fotoana zao eny amin'ny ainao manjery sy eny amin'ny fiarahamonina no nyomanan'ny olona hoe ho resahany raha ny ankizy amin'ny akapobe nanao sangisangy zarytenany hoe mety misy confinement indray zany atoato ny dikany satria zay mifahatsiarovan'ny ankizy hoe rehefa iresaka ohatran'iny le ranga de ilaza ny programme ny confinement zay le fa nykevitra isaky ny tapabolana tamin'ny fotoan'andro zay ny tsaron'ny ankizy fa sangisangy zarytena moa iny fa rehefa tonga teo zany misy hoa ny olona manana ny andro hoe ireo ambetindresaka am'izao fotoana be de be eo ny fifidianana eo ny fizakana zoam-pirenena frantsay sy ny zavatra hafa rehetra fa teo ihany koa ny andro hoe ho kandida izy sa tsy ho kandida nisy ny hevitra zany hoe eo izy nanao fanambarana hoe ho kandida sa tsy ho kandida satria na tiatsika na tsy tiatsika efa tena ankatoky ny fanatanterahana ny fifidianantsika raha ny zotra-pifidianana amin'ny akapobe ny efa ao anatin'ny tanteraka tsika ary andro vitsy tahorinina moany gouvernementany datim-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy nanaovana niny tafahiny de reo zany anisan'ny nandrasan'ny olona fa rehefa tonga izy de ny fomba nitondrany azy aloha de hoe hanao bilan misy an'izay tao hanao bilan an'le mandat zany angamba no azotsika andraisana azy satria iny efa ty amin'ny farany mandatsika kanefa amin'ny fitantanana amin'ny firenena na ny andro ray farany ara mbola zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny asa andro ray farany amin'ny mandat io zany fa de hoe hanao bilan ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny fa indrindraindrindra nandraisako azy za manokana hanao bilan ny asany nandritra n'ilay mandat zany ilay filoha-pirenena raha miresaka bilan zany tsika am'te malagasy miezaka mitady an'le izy fa tsy de mahita fa évaluation aloha zany mitombana fa bilan azo ambaratsika hoe tombanezaka tombanezaka nefa évaluation ihany ko zany tombanezaka ny eritreretiko fa tombanezaka misy ny évaluation hataony olona ivelan'le ho évaluena fa iny zany raisitsika hoe auto évaluation iny angamba satria izy no mievalue ny tenany sy ny asa nataony ary mamoaka ny bilan vokatra zay asa nataony teo zay de eo zany tsika ny andro hoe inona zany no lazainy vo nanomboka ny tena izy aloha de ozy izy hoe betsaka ny zavatra vita betsaka ny zavatra natomboka fa miaiky fa betsaka ny zavatra mbola ilaina atao satria midadasika Madagasikara zay mihitsy ny voambolana nampiasainy maro mbola tokony atao satria midadasika i Madagasikara de ny andro hoe ahoana zany ny fomba novany an'le bilan ny hafaran'zay tsotra satria io resaka amin'ny vahoaka tsy resaka amina teknisianina io zay le soratra hitafa amitsika ny filoha-pirenena tsy nisy resaka teo hitafa am'mpanao gazety fa rehefa tonga teo tsika de nahita nisy mpanao gazety anankitelo teo na de efa naminavinany zany keo raha ny olona sasany de eo zany tsika miandro hoe ahoana zany ny fomba novana bilan eo anatrehana vahoaka mitafa amin'ny vahoaka amiko tsotra indrindra de zao miaingy avy any amin'ny fiandohan'ny mandat inona ny zavatra nylazaina tany inona ny nampanatenaina inona ny zavatra nitranga tenatenantenany inona ny zava-misy am'izao farany zao le zava-misy zany inona ny vita inona ny tsy vita fa indrindraindrindra takininona ny fiantraikan'ireo zavatra rehetra reo na ny vita na ny tsy vita any amin'ny fiainan'ny malagasy de raha za manokana de zay no nandrasako anefa tsy tena izay no nitrangan'le izy fa araka ny teneniko teo hoe ny tonga de nitranga aloha de ny aiky hoe mbola betsaka koa ny tsy vita fa midadasika Madagasikara de tonga de nahatsiaro hoe tany amin'ny fotoana fampielezan-kevitra nge de nylokaloka tamin'ny vahoaka malagasy le olona fa efa vonina ny zavatra rehetrarehetra vonina ny etude rehetrarehetra fantatra ny filan'ny malagasy rehetrarehetra fa miandry ny fifidianana fotsiny miandry ny fahalaniny de ny zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona ho vitaina ao anatin'ny 5 taona
averitsika mihitsy zay le fampanantenana raha ohatra ka ataotsika amin'ny akapobeny hiditra amin'ny atsipirina antsika rehefa avy eo tsy nisy mihitsy zany resaka tamin'izany hoe any ambadiky ny 5 taona mbola misy zatra tsy ho vita fa midadasika Madagasikara fa miara-manaiky tsika rehetra samy mahalala ny velaran-tany eto Madagasikara tsika samy mahalala ny fahasarotana eto tsika fa tsy nisy mihitsy tamin'izany fotoana zany filazana hoe noho io fahasarotana io de atreto ihany no azo atao anatin'ny 5 taona fa nylazaina de hoe zatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona ho fitaina ao anatin'ny 5 taona de nandeha reny fampanantenana isan-karazany reny zay tsy nijanona fotsiny teo amin'ny fampelezan-kevitra fa rehefa nandeha ny fotoana hatramin'izao faran'izao raha moa mbola misy ny fampanantenana zany hoe nisy ny vely rano ny lazaina fa 13 tamin'izany fotoana zany io le niterena hifanojo amin'ilay isa 13 fotsiny ilay taremarika tena aloha hitsitsika zay resaka zay fa taty aoriana vao nampidirina ireo no eritreretina angamba fa tokony mbola ho atao satria isaky ny mahita olona le ramose isaky ny mahazo micro isaky ny mifindra tanàna anankiray de manampy fampanantenana faran'izao ara tamin'io tafatafy io mbola milaza izy fefeny andalana ny inona moa zany fanaovana mammografia amin'ny cancer-nono ho an'ny vehivavy tsy fantatritsika zany na aiza va efeny andalana tondray le fampanantenana mbola mitoy le fampanantenana na de voatapitra azy fa fantatsika nefa tao anatin'le fampanantenana tamin'izany efa hoe PPN efa ambony samy misy liste ato ka niatsotra fotsiny faniry rehefa manao bilan de mampita hoe inona ny nampanantenaina de inona no vita inona ny tsy vita tsotra be zay avy eo tsika am'resaka taremarika raha ilaina zay le hoe fetraika le izy am'le fiainan'le fiarahamonina malagasy fa le asa natao aloha hitanisa zatra vitsivitsy zay mba nitany sain'ny olona ato avana zara tsy matadidy alizy fa be loatra koa le fampanantenana fa zavatra tena hoe ilay nyresahana mihitsy hanala ny fahasahirana ny vahoaka amin'ny akapobeny sy anova ny endriky le firenena ohatra flyover-na nosy zato faraparany teo de resahana foana io faraparany teo efa hoe anomboka efa nisy taremarika ara ny voaka fa 2 volana alohan'ny elantsika zao raha kandida izy 5 volana 9 molana alohan'ny fahataperan'ny mandat mbola tsy misy aizy io raha za aloha mpanao gazety teo za moa tsy mpanao gazety zay fomba nametrahako an'le izy afatara manany ny avalina izy hoe aizy io zavatra io anisan'zany aiza ny orinasa gasikara tsy le olona tsy ny olona ihany ny gasikara fa nisy orinasa gasikara nampanantenaina tao aizy reny satria io nanoa ny resahako ato ho hitatsika ny avalina tsy nisy efa tsy moto vitsivitsy entin'ny polisy nasiana autocollant hoe gasikara de reny no mivoaka am'izao fotoana zao tsy resaka n'le T4 mandeha amin'ny rano sy ny tendrombohitra fa reny efa nofinofo tamin'izany fotoana zany nyresahana no hoe nisy fotoana izy nanao tafatafo ohatran'io afaka 10 andro de afaka izarany fitaovana ordinateur isa-pokotany misy bus intelligent zay tokony ho tonga tamin'ny farany taona teo raha tsy diso efa nalalaka ihany le fotoana efa taona teoriana manjatoka hatramin'ny 10 isa arivo isa ny resahana tamin'izany ny vidiny entana moa fa tsy resahantsika tsony fa ny tokony hidina menaka lazaina fa ampidinina hatrany amin'ny 503 zao menaka mihoatra ny ray alina ny vary lazaina fa ampidinina hatrany amin'ny 500 zao ny vary mihoatra ny 3 ny pusy natao amin'ny omby asa omby 70 angamba sa 40 le nanaovana andrana tany tsy ho mandidy iny fa eo de nijanona teo tsy reny ange ny omby Madagasikara aiza le izy tsy resaka le Paris misy sisa fa santionany fotsiny reo ary zatra ngeza zay efa nyresahantsika teto fa nanoitoy na vetrany tamin'izany fotoana zany ny lalam-panorenana sy ny satan'ny firenena de ny hoe napetraka le izy ho fampanantenana ho foanana ny anteny merin-dolona napetraka ho fampanantenana le izy
ho foanana ny anteny miarandoolona satria ny teti-bola ampiasainao de hanaovana zavatra hafa fa io le anteny miarandoolona io na ena fotsiny le izy a fa ny teti-bola vao mainka ny tombo miohatra ny tany amin'ny teo aloha efa nresantsika teto zany tsy verenantsika andaniana andro ela loatra ntsony fa santionany akoatra ny sangisangy moa zany sy le filazany faniry teo hoe tsy ao anatin'lay azo inona mihitsy a amin'ny resaky le ramose zay moa ny tenena faniry azy teo fa nresahana ny hoe izy any de efa nyteny le 400 mégawatt fa rehefa nylazainy enge le 400 mégawatt faniry aiza moa izy iny 28 mégawatt amin'io izy izy tao farantsana haiko tsara satria eo amin'ny distrika koa haiko tsara ny tantara farantsana fa efa tany amin'ny andro ny filora valomanana io ny ainga no efa nanomboka ary nyfanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 no nampijanona an'io satria ny fitondrana teteza mita zay nitarihan'le ramose iny le rangah iny tsy afaka nanohy intsony tonga de nanajanona ny fifanarahana tamin'ilay orinasa zay nanao azy tamin'izany fotoana izany fa tamin'izany a efa vita hatramin'ny andron'le tetezana zay mampita eo farantsana am'izao fotoana izao zany hoe efa nisy fotodrafitrasy efa nisy asa nandeha za tsy miresaka ny lalana vita mandra-patonga tany amin'ilay toerana mandra-patonga tany farantsana fa ny asa teo farantsana mihitsy efa vita daholo ny dinga ny tetikasa matetikasa azy fa efa nanomboka ny asa fa taty amin'ny taona 2024 tamin'ny premier mandat ty 4e république aty de ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany tonga tany nametraka vato fehizoro hafa indray nanatrika ny fametrahana zay vato fehizoro hafa zay indray a fa avy eo taty orina rehefa tonga le rangaha ito mbola tsy vita le asa le asa moa sady mitako fotoana lava no nijanona nandritra ny fotoana maritra de nametraka vato fehizoro hafa indray izy de nitsoahany indray lay plaque ty tamin'ny taona 2024 de 28 20 mégawatt no voalaza fa ao anatin'le izy fa ny ambiny a zavatra mbola any akibon'ny ombo daholo ny sasany ary am'izao fotoana zao ny contrat mbola tsy voasony fa hoe mbola voasoniavina ono ao anatin'izay le 400 mégawatt zay 10 taona ty orina mbola tsy misy zavatra mitranga ao anatin'le izy sisy zay le teneniko teo misy moa zavatra somary mampiomesa izy le hoe ambolo coton de tulear akataranaka amin'ny omby vosotra fa zahatra be dehibe raha zao a mitoeram-panao gazety de nasesiko tsirairay fotsiny ndreo de vita avy eo ray resaka taremarika zay tsy takatry ny akamaron'ny vahoaka mitafatafa aminy a resaka hafa iny fa hoe tinona mpanatenaina reto ny fampanantenana fanampiny tena inona vita inona tsy vita zay vao hoe inona raha fiatraika an'le izy any amin'ny fiainan'le vahoaka malagasy fa izy a niodina vanana raha vao mariky faniry a nanisan'ny lazainy hoe salle de classe ara 7 amby 100 efa nyteneny tonton mota teto mihitsy zay mifangaro aminy sekoly ony io isana sekoly eny fa avy eo nahitsiny ihany hoe salle de classe de nasinany io araka Madagasikara za eto de milaza ary efa nresahana tetikoa io fa ny fidividina ny toerana nanaovana an'ireny tsy maintsy toerana talaky maso tsy maintsy toerana tazan'ny mpandalo fa eo amin'ny distrikako fotsiny raha vao toerana any amin'ny 3 kilometatra miala amin'ny lalambe de efa tsy ahitana an'ireny loatra ntsony distrika Nambohidratrimo zany ange miala eo an-dranomena mandra-patonga eo ampantokana no route nationale le fa ny 20 isanjatony misy ny distrika Nambohidratrimo de any ambanivohitra daholo fa tsy mahalala an'izany tsy misy an'izany ary any amin'ny faritra hafa fatatsika any amin'ny faritany hafa sy ny faritra hafa fa ny akamarony de ny asa ireny de zara raha misy azo ampiasaina misy tsy nampiasaina akory de efa mitritra misy zara fa nampiasaina de efa manambana orava tanteraka zany no ireharehan'lay olona rehefa nitafa tamin'ny vahoaka izy resaka
isan'ny hôpitaly manara-penitra zany ko no anisan'ny ariana fa na izy tompon'lay ataoko hoe le label na le tetika azy raha tsy mahalala hoe firy marina tsy mahalala hoe taizavy fa mijery Facebook tsika de mahita fa misy distrika voatonona tao zay tsisy nini zay tsy misy ninina fa nysoratana fa filoham-pirenena nefa no miteny an'izany ary ndraindray raha CSB verina tena hôpitaly de filoham-pirenena ho ano miteny an'izany de eo zany tsika de mitatra hoe atraiza marina moa zany ny tena fahalalan'le filoham-pirenena ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy resaka tantara eny afaka miresaka tantara ihany tsika miteny faniry teo ina le tenen'ny faniry teo fa nanomboan'ny resaka tantara tao ngany mba nyresaka hôpitaly ny Soavinandriana teo de efa hoe miampanjaka Ranavalona ozy Ranavalona fahatelo miampanjaka ozy de efa misy ozy hoe manimba ny tantara mihitsy ary ay le resaka dadabe Tsiranana teo izy samy nahatsiaro an'iny tsika taona 20 hoe dadabe Tsiranana no nitondra fa rehefa tohizatsika zay fanombanany tantara zay raha salama ny lazaina fa navarina teny am-pamarinana ny mpanjanaka angamban'izay 1800 firy ny teneniny teto nefa taty 1880 de zao Jean Ralaimongo lazaina fa nanangana ny MDRM aleo mihitsy angamba aloha alefa tsika faly le resaka momba ny Jean Ralaimongo de tonga de raisin'ny député membre Vendrina fa mihitsy tena somban'le filoham-pirenena mihitsy ny tantara tao anatin'izay 10 taona zay tantara sy ny asa marika tena taremarika tanterahany le hoe ahoana zay moa tsy nataony olona le hoe ovaitsika ny tantara zay fomba fiteniny zay fa ny tanterahany zay aza vonina ve faly le sary zay vonina mba fantatrareo i Jean Ralaimongo Kaseta Rabe Mananjara reo gasikara ny fondateur ny MDRM ny tolona ho an'ny fahafahany malagasy Madagasikara fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny de mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa mba fantatrareo i Jean Ralaimongo Kaseta Rabe Mananjara reo gasikara ny fondateur ny MDRM ny tolona ho an'ny fahafahany malagasy Madagasikara fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny de mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa na le mpanatrika aza miome hoe ino ny ty resaka ty marina tsy haiko hoe sekoly tay za raha ny anaran'ny filoham-pirenena an'izany tantara zany fa Jean Ralaimongo rehefa jerentsika ny tantara maty tamin'ny taona 1770 ny MDRM nitsangana tamin'ny taona 1770 tany am-pasana izy zany nanangana an'le MDRM fa tena za zany tsy te hiresaka le izy ihany kanefa ozy aho hoe alao ahitsy ihany fa sao de zay tokoa no mipetraka ao andohan'ny olona rehefa avy eo hipetraka zany fanontania zany raha iandroany amin'ny ankizy de filoham-pirenena mihitsy no niteny fa Jean Ralaimongo nanangana ny MDRM aleo ahitsy de alao ahitsy mety hoe raha voangy Raseta Rabe Mananjara angamba mety tiany tenenina fa le fomba anampidirina Jean Ralaimongo ny tantaran'ny Jean Ralaimongo sy ny parcours lava be mihitsy fa mety te hiteny fotsiny angamba izy député membre Vendrina hoe nizaka ny zom-pirenena frantsay Ralaimongo sy ireo député atsika taloha reo zany tao anatin'ny MDRM de te justifie anazy izy amin'ny tantara taloha fa izy moa zany tsy mahay tantara mihitsy zany mampalahelo ka nefa raha ohatra ka hoe reo ny raisiny anamarina ny tena tsy mitovy angeleka tamin'ny andro fanjanahantany ange zany zany vanim-potoana izany andasy aloha hoe amafisiko ndray manderaka izy fa Jean Ralaimongo maty tamin'ny taona 1770 teraka tamin'ny taona 1770 zany hoe mbola taloha ny fanjanahantany no teraka izy fa ny aina kosa ny fanjanahantany ary taona 1770 izy maty fa ny MDRM taona 1770 sy 1770 vao nitsangana ary ny MDRM ery taona maherikely teo ihany no nijoroany fa tao arininy raha 1770 770
dia volana vitsivitsy taoriana n'iny noho ny zava-misy de rava ny antoko politika ny MDRM tamin'izany zay ny zava-misy de hiditsika hoe nentiny nanamarinana ankany le izy de hoy aho hoe ionge na ny vanim-potoana aza tsy mitovy na ny fitondram-panjakana aza tsy mitovy tsika tamin'izany fotoana zany zanatany frantsay de mazava ho azy fa ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna tsy mitovy ty code de nationalité ty nge lalàna ny angy avy amin'ny tsy volana efa tsika efa nahaleo teny ary fantatsika tsara fa ny lalàna de tsy miatra amina tranga tany aloha zany hoe tsy rétroactif ny fampiarana azy zany hoe raha tatia efa république Madagasikara vo mitranga io lalàna io misy an'io article fa 12 de raha lay mongo maty tamin'ny taona 1770 ve no andeha atao ohatra sy andeha hiarova tena ao anaty lisy de mitehaka koa le mpanotrina teo tena mampalahelo mihitsy zay zavatra misy zany hoe tena tsy mitombo kabary tsy valiana moa le izy indraindray fa hitondrana fa nitsina ihany nefa hoan'ny ankizy aty aoriana satria lasa miraiky tapisako antolo izy zay mihitsy le izy satria araka ny teniko teo a zay filoham-pirenena no hitan'le ankizy am'izao fotoana miteny an'le izy de zay zany ny marina ao anatin'lay tantaram-pirenena de miditra tsika makany amin'y satria bilan iny tsiditra lalina tsony efa samy malala tsika hoe inona bilan ty fitondram-panjakana ty tsiditra lalina am'le izy tsony fa mampimeo anatin'le izy fotsiny efa tsy mahita valy de nlazaina fa nysitiny banque mondiale nlazaina fa tsy izy ifeika ny taremarika isan-karazany de efa miresaka taremarika ihany efa ndresantsika teto koa ty resaky ty ny amin'ny hoe tsy fahaizana na fanahinina ihany keo indraindray fitrandrahana nireny taremarika ireny hoentina manarona ny zavatra diso zavatra tsy mety mahafaly an'le filoham-pirenena no milaza fa tsy niova ny classement amin'ny Madagasikara ny toeran'ny Madagasikara raha ny lafin'ny fahantrana no jerena tsy niova loatra miohatra amin'ny zava-misy tamin'ny taona 5 ny zava-misy tamin'ny taona 2020 zay efa izy mpitondra ary tena nahafaly azy zany 4 taona teoriana zany fa ny 7 taona teoriana ary tao anatin'izay 7 taona zay takininona ny dia tanany sy ny mpiara-miasa aminy tao anatin'ny teto amin'ny firenena fa ionona fa rehefa nilaza n'lay tany fahantrany eto Madagasikara zay niakatra ambony be ny mpametraka fanontaniana de ionona valiny azy zay nirehariany fa tsy niova zay moa fomba nytenenany azy tsy niova loatra miohatra amin'ny tany fahantrana tamin'ny 5 ny tamin'ny taona 2020 ny classement zay ny tena nilazany azy de rehefa nanao an'lay namoaka an'ireo tableau isan-karazany isaky ny firenena zay tsy resahako betsaka hoa tsy mandany andro loatra am'izany tsika fitsika koa mitafa amina saramambe bahoaka de efa ndresantsika teto asa raha tsaroantsika nisy fotoana namoaka fanehoan-kevitra ny tale général ny staty izy zay ny aminy hoe rehefa mbola tsy taremarika roa mbola tsy a 2 chiffres ny tany fiakarany vidim-piainana de mbola tsy manaitra tsy aditsika hevitra lava tso zay fanehoan-kevitra zay fa fanehoan-kevitra faran'zay diso zany fa izao ilay taux d'inflation na le taux fiakarany vidim-piainana izay efa 2.10 isan-jato hoariny amina firenena nisy tableau le navoakan'iny teo izy kolo tonga de hita be hoe zavatra efa nomanina ny zavatra maro amin'ny ankapobeny nomanina nefa tsy jereny hoe takininona ny fivoaran'ireo firenen'ireo takininona ny ainan'ireo firenen'ireo tao anatina vanim-potoana mitovy ohatra takininona ny any am-paosin'ny olona na lay pouvoir d'achat na mifahefa mividiny vahoaka any am'ireo firenen'ireo
takininona ohatra ny fidiram-bola farafahakeliny isa tokantrano any am'ireo firenenindreo mba tsy tena hoe ny karama farany ambany anyreo firenena tsirairay avy reo ary takininona PIB andreo firenenindreo mihoatra amin'ny Madagasikara fa mirehare amina zahatra tsy tokony irehariana lasa miverina foana le fomba fanao faniry le hoe resaky tsika fiakaran'ny ny solika lanjam-bolanao sy ny lanjam-bolany any Zimbabwe tsy mitovy ny any Nigeria sy ny zava-misy de vidina solika anao mpitovianao amin'ny alalan'ny taux de change miatra eto Madagasikara taux de change zay tsy voafehanao anisan'ny anjara ndraikitra voalohany filoham-pirenena na iza ministre ny finance na iza gouverneur amin'ny banque centrale anjara ndraikitra ny filoham-pirenena no manao izay stable maro toerana ny sandam-bola amina firenena anankiray dikan'izay fialatsiny sy fanaronana tsy fahaiza mitantana ary tsy fahalanana ny ninona ny zavatra misy ny fotoana moa mandeha faniry fa fihezitsika ohatran'izay zavatra nitranga gaga ihany nefa amin'ny ankapobeny rehefa nanomboka ny teny izy hanao bilan de nare nieritreritra hoe eto ve zany nysolon'ilay bilan satria ny fasafasy tokony nitranga tany amin'ny assemblée nationale koa fanaovana bilan koa reny izay nielan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta mihitsy nielan'ny hatramin'ny farany mihitsy ny anatanteraka an'le izy tao nandritra ny session farany iny zay voalaza ny lalàna ny anatanterahana azy fa ay zany ilay filoham-pirenena no anao an'le bilan nefa rehefa nanao an'le bilan izy ailiny any amin'ny gouvernemanta ndrengy hoe tsy zare renge ozy izy manao an'io misy mpikambana amin'ny gouvernemanta sy teknisianina isan-karaza zay napetrany be de be le zavatra tsy voafe faniry tsy voafehany tao anatin'ny zavatra nytenenina tsy resaka lalana amin'ny ankapobeny fa nytiako lazaina fotsiny hoe sy ny tetikasa hoe ny zavatra misy rehefa tena fehezina de zao ny akamaroany ny zavatra azo lazaina hoe vita tatoato fa tsy tenenako hoe izy rehetra de vary mangatsika no lovany ty fitondram-panjakany ty tamin'ny mpitondra teo aloha vo eo anina no njoro vavolombelona fa nisy efa nilovana tamin'ny andro ny filora valomanana farantsana ohatra fa ny akamaroany zavatra vita de efa nilovana tamin'ire vary mangatsika raisina tamin'ireo fitondrana teo aloha fa misy an'ilay fomba nyty fitondrana am'izao fotoana zao ty mo fa natsidiko teo ihany lay manova ny tantara manova ny soratra mipetraka io tsy aty amin'ny fahefanam-panatanteraka faratapony ihany ohatra nisy an'izay tantara zay le tery amin'ny rocade de rivo le hoe nisy plaky inona filazany iny tamin'ny nanomboana ny asa teo de nasorona fa io any aminay any amin'ny commune misy any Anosiala ary asa vita tamin'ny androko fony aomerana Anosiala nasorony zala-mpitondra am'izao fotoana ny takelaka ao anatin'le izy de najanona ndritra rehefa tsy nitantana le commune tsony nanomboka ny taona 324 ny foanany zala ny fampiasana an'le asa fa avy eo am'izay nanao fitokanana fanondrona izy de nasorony tanteraka le plaque inaugural tao de nisoloany plaque inaugural vaovao de nasiny anarana efa ifanarahan'le mpitondra am'izao fotoana zao hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony io fomba fiasa io faniry ka zay nytika aviana hoe raha fehezana de zao hoe le zavatra ao anatin'le bilan le zavatra lazaina fa vita azotsika asesy zany azo avoaka ny listre de avoaka ny tantara hoe taiza tamidinga amin'ny fanaovana tetikasa no nanomboka vanim-potoana taiza no nanomboka ireo de vanim-potoana taiza no vita fa inona no tetikasa natomboka ty fitondram-panjakany ty nametrahana le vato fototra fa anisany voatongo teo raha tsy disa ohatra resaka etanolna santionany fotsiny io tsy voatongo teo fa le autoroute sa inona tany Tomasina le anomboka iny le hoe 20 kilometatra votaina melohan'ny farantaona tsy nahazo resaka fa nisy ko faniry le hoe miainga eo am-porony Tomasina amonjy RN2 iny le voarapida koa iny ohatrany autoroute kely iny be de be le izy efa tsy tsaroko avy fa raha ampony fotoana azotsika lisy teny reny reny ny zavatra natomboko ty fitondram-panjakany ty ny lazaina hoe 10 alina nisan'ny logements sociaux
50,000 building sa tranomora 50,000 building fa firy no vita am'izao fotoana izao io amin'io eny amina eny vato io ny reariana fa io nge 7 angamba io raha be indrindra raha be indrindra tena naovanaovana tsapaka kely miaraka an'le vitsivitsy kely tery meritsy atosika zany ny karazana tetikasa natomboko ty fitondram-panjakany ty fa tsy tonga hatramin'ny farany tana masoandro zany moa tsy fantatra hoe inona mitranga meritsy atosika any am'izao fotoana izao fa tsy vita ao anatin'ny 2 volana sy ny enim-bolana tsony zany rehefa tsy vita ohatr'izay de tiako amezana ny fomba fijeriko faniry de zao hoe ny tetikasa azo notokanana eny fa na URN 44 iriare any io arange mahasoa ny vahoaka izy mahasoa ny vahoaka fa efa vary mangatsika daholo reny fa satria zay le fitondram-panjakana ny fandimby nitondra teo hatramin'izay efa nanomboka an'le izy a de zao ny fotoana tanterahana azy fa natetika asa faran'izay madinika aza ho a be de be ny natomboko ty fitondram-panjakana ty fa tsy nytanterahana fa na vary mangatsika re miresaka nambodratra mifoana andro any tsy maninona fa nampifilafilaina foana io lalana miala eo amin'ny ara-malagasy mivoaka eny andrano tapahany io fa efa tamin'ny andro fitondram-panjakana teo alonga io natomboka ministry ny travaux publics farany teo talohan'le am'izao fotoana efa namome toky fa volana novembre 2022 vita tanteraka io fa zao tsika volana juillet 2023 mbola io izy io fa idina de sokafana idina de sokafana de famme fampilongolongo eo tanàna eo foana isaky zay andalo ao nandritra zay firy taona zay vary mangatsika faran'izay kely io 7 kilometra io raha be indrindra raha ny tena toy iny io raha tokony voaka mandra-patonga ary amin'ny Dom Bosco ary vato ary io fa tsy vitany ty fitondram-panjakany ty ny mandova tetikasa eny ara raha ny tokony isy saika mbola iresaka zavatra fa vitsivitsy maromaro ny tenako sy ny député Mamira Bendrina kanefa ny fotoana moa manapetra toka angamba député ararotana ihany satria tsy maintsy amarina antsika zany amin'ny fandaminana samihafa ny afatrafatra ho atao an'ireo mpikatroka tim atao ihany ko an'ireo ivelany antoko tiako Madagasikara na fikambanana na olotsotra na antoko politika mikasa hanoana ny filo marika Ravalomanana zay efa nanambara amin'ny fomba ofisialy ny fikasany rotsaka zany vokatra zay antsoantso nataony vaoaka nataony ny mpikatroka tim zay ary de efa namaly zany amin'ny fomba ofisialy izy mialohany tena marana antsika ny fandarina mba ahafahan'ireo namana miomana zany satria efa fantatra hoe zay zany le fanjakana am'izao fotoana izao sy ny tsy fahaiza mitantana sy ny fanapitehan'ny firenena fa inona kosa ny adidy miandry antsika vahoaka ny adidy miandry antsika mpikatroka tim ny adidy miandry anao zay hanoana ny filomarika Ravalomanana enao malagasy leo tsy te herika amin'ity fitondran'ity zay ngamba ny avatrafatra député Mamira Bendrina mba iomanany rehetra zany satria atombotra ihany koa ny fotoana ny fifidianana everitsika fa tokony tanterana raha ohatra ka vory avokoa reo fepetra maro samihafa takinana zany fifidianana madio sy ekeny rehetra zany rehefa niomana hiatriky fifidianana ho avy io sika sy ty vanim-potoana mpifidianana ho avy ty de miezaka no tonga midinga ny fahavononana ny atao hoe vonona hiatrika fifidianana tsy ny kandida fotsiny ny vonona fa mpisehatra rehetra efa fantatra aloha zao na moafisy ny faniry teo fefa vonona ny kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara de efa naneo fahavononana ihany ko ny mpanohana sasatsasany fijeritsika azy misy fahavononana amin'ny ampahany zay antena itsika efa iroso makany amin'ny fifidianana trany ny any amin'ny vomiera misahana ny fifidianana mikarakara ny fifidianana maleo tena moa ny tokony fomba fiasan'io vomiera io fa ho hitatsika eo ny fandehany ny atsika de zao tanterahana ao anatin'ny fanajana ny lalàna io zany hoe amin'ny fepotona zay voalazany io lalàna io raha misy ny tsy fanajana n'izay efa nresahana teto ny resaka hoe anticipation de misy koa ny lalàna mifehan'izay fa mila vonona koa ny mpifidy mila vonona ny vahoaka satria io ny keon-dalana hoentina
hoentina makany amin'ny izay direction vaovao na lalana vaovao hitantanana ny firenena. Raha dika fomba tsotra ilay izy faniry de zao. Resahantsika foana ny demokrasia, notion na demokrasia. Resahantsika foana ny fahefan'ny vahoaka. Hoe io ny faratampony amin'ny fahefan'ny vahoaka, pindrana fahefana fotsiny avy amin'ny vahoaka io olom-boafidy. Fa ny vahoaka amin'ny alalan'io fifidianana io mampindrana an'ilay fahefana. Zany hoe miverina any amin'ny vahoaka tsirairay mila tonga saina amin'izay ny vahoaka amin'ny alalan'ireo mpifidy. Miverina any amin'ny vahoaka ny fahefany handraisany fanapahan-kevitra ny amin'ny hoavin'ny firenena indray. Zay no nahatonga ny teny foana nisy fotoana hoe raha ohatra ka tsy handeha io fifidianana io de efa filana ady amin'ny vahoaka ny tsy fanatanterahana an'io. Satria ilay zon'ilay vahoaka mihitsy no tapenana sy sakanana amin'izay fotoana izay ary mila ady amin'ny vahoaka fantatsika zany hoe takininona miady amin'ny vahoaka. Aloko tsy resahana eto. Fa de zao zany mila vonona ny vahoaka amin'ny alalan'ny mpifidy. Efa ndresantsika ndresaka momba lisitra, tsy maintsy ao anaty lisy mpifidianana vao afaka mifidy. Ary tsy maintsy mandeha mifidy vao mahavita maneho ny safidiny. Fa tsy rehefa avy eo hoe tsy nandeha nifidy de avy eo ifanometsiny indray rehefa avy eo hoe safidin'olo-kafa no lasa ao. Ka eto ny antokotiko Madagasikara sy ireo mpiaradia aminy ny mpanohana rehetra de efa manomana ny paikady, efa manomana ny rafitra hoentina miatrika an'izany fifidianana zany ary manantitra ny mpifidy ny vahoaka malagasy rehetra hanaraka akaiky ny toromarika sy ny vaovao izay ho amin'izany. Fa zao noho izy mandray anjara ny fifidianantsika, manana kandidatsika ary tsy maintsy tratratsika ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana ty firenena ty amin'ny alalan'ny vinam-piarahamoniny antoko zay voizan'ny kandida zay arosontsika eo. Isika rehetra zany zay any amin'ny faritrany dia ataovy zay azonareo lafim-baovao samihafa mikasika ny fifidianana. Betsaka ny vaovao zay tonga aty aminay aty, ny lisy mpifidianana, ny jugement supplétif, ny resaka fahazona, ireny karapanondro samihafa reny, ny fisoratana analina mandehandeha any ambadika any, ny mety hoendrika zay ahitana an'ireo birao pokotany sy ny amin'ny hoe isy famoronana birao mpandatsam-bato mandeha daholo zany feo zany amin'izao fotoana zao. Ka izay indrindra no iatsonantsika zany ho mailo mandrakariva ka apita ny vaovao zay voaraintsika rehetra zany satria ny ohatran'izao moa de tsy mipetrapetra-poana zany any ambadika any ny mpifikitra fahefana sy ireo mieritreritra fa mbola handrombaka an'izany fahefana zany ary efa fantatra fa ny vahoaka dia hametraka ny olona safidy ny hotiny zay everina fa tsy hamitaka azy ary efa fantatry ny rehetra ihany koa iza no nanaonao foana ary iza no nandainga ary iza nampanantena zavatra tsy ho tanteraka amin'ny vahoaka ka zay mihitsy le hoe hanasazy amin'ny alalan'ny fifidianana vahoaka malagasy ka misy mailo an'izany ka ny fomba hahafahan'izy ireo zay mbola handrombahana indray zany fandresena sy fahefan'izany de hoe tsisy afa-tsy amin'ny alala mipaipaika mpifidianana ka zay zany ny antony mahatonga ny rehetra no atsona mihitsy hoe zay manam-baovao dia zarao aparitao mba hahafahantsika miazira mireazira zany hoe inavy ny tokony atao maika zany manoloana zay mety ho paipaikady politika hanaovana tetika dola makota angalaram-bato sy hanodigodonam-bato sahady teny zao zay le hoe miara misalatsika belohan'ny fifidianana. Misaotra député membre Rabendrina everina fa anana fotoana indray tsika amin'ny herinandro iara hitafana amin'ny mpakasitraka atsika eto amin'ny fandarina miara-manonja de makasitraka atsika rehetra ihany koa zany niaraka taminay tamity maraina ity de akasitrany Rina, akasitrany Tontomota, akasitrany ihany koa namana teknisiana rehetra torak' zany ny député membre Rabendrina. Misaotra tompoko. Veloma tompoko.